Tokolasy tokovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarabanantsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray, herinandro vaovao ihany koa. Alatsinainy 12 volana May 2024 izay fananterana ny arabo mampirarintso izay dia tsy hakanavaka fa dia ho anao eto an-tanindrazana, ho anao ihany koa any ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any dia ananterana ny araba hombampirarintso zany ho antsika mianakavy, midika ho famatorany zany, midika ho fiarahany zany, midika ho fampatokisany zany satria ianao matoa mafohy fotoana manaraka ny miara-manonjy MBS Radio Mada dia misy etaeta ao, misy zavatra andrasanao ary mahalinanao ihany koa ny zavatra resahany eto ka na ianao mahafohy fotoana manaraka ny miara-manonjy MBS Radio Mada na izahay eto amin'ny fandarana dia vary sy rano isika mifameno. Raha toa moa ianao tsy manaraka ny fandarana dia zava-poana natao eto, izay ihany koa matoa mampisy an'itony fandarana tony dia misy dikan'izay. Fa ny arahantsika rehetrarehetra dia ny hoe fikatsahana ny tsaratsara kokoa hatrany amin'ny fiainantsika eto Madagasikara fa tsy hoe mandeha gona fotsiny amin'izao akory ity fiainana ity. Saorana dia mialoha ireo teknisiana marobe izay manao ny aintsio zavatra mihitsy amin'ny fanatontosana ny resaka teknika na ny eto amin'ny foibe zany na ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any ary isaorana ilay anaharino ny fitahiny sy ny fitantanany ka nahatonga antsika afaka hitafa sy amin'ny alalan'ny sary zany sy ny feo amin'izany hoe fandarana MBS eto amin'ny MBS Radio Mada zany dia tsy inona fa ny miara manonja izany ary dia herinandro ihany koa sisa dia hilatsaka ny fanahy masina ka mba tena fanahy masina avy amin'ilay nahary moa zany avy amin'Andriamanitra zany dia izay no andrandray ny besinimaro ao anatin'ny herinandro. Fa herinandro mahery kely eo koa sisa dia maninona tonga ny 1 ny volana May izay nambara moa zany lalàna no miteny an'izay ny amin'ny hoe fiafarany ny fisoratana anarana any amin'ny fokontany amin'ny resaka lisym-pifidianana io. Raha toa ianao zany ka mbola tsy voasoratra, raha toa ka misy diso nefa voasoratra ianao ka misy diso ny mombamombanao dia mbola misy ny fotoana amin'izay hoe fisoratana ny anarana any anatin'ny fokontany izay. Tsy maintsy resahany zany ary tsy maintsy ihany koa zany hoe apetraka zava-dehibe an'izay. Manoloana ny atao hoe resabe eto sy eroa dia mazava ny antsika. Misy ny lalam-panorenana dia iny no arahana. Izay zatra tsy mpanaja ny lalam-panorenana azy ny azy. Fa rehefa hoe manaraka an'izay lalam-panorenana an'izay na firenenay izy io, na firenenay izay eto ambonin'ny tany ka mitonina hoe firenena demokratika sy manaja ny demokrasia ka misy ny lalam-panorenana ao amin'izany firenena izany dia iny no arahana. Arahana amin'ny atsipiriany ary tsy hoe asiana dikan'izao na asiana dikan'izao fa zay voasoratra dia voasoratra ary zay no dikan'ilay fianianana milaza ny amin'ny hoe anaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Izay filoham-pirenena lany tamin'ny alalan'ny fifidianana rehefa navoaka ny fitsarana momba lalam-panorenana ny valim-pifidianana satria didim-pitsarana iny dia manao fianianana. Fa maninona no asiana ny fianianana? Tsy maintsy asiana ny fianianana satria le olona lany ho filoham-pirenena dia mifamatotra amin'ny vahoaka izany sy mifamatotra amin'ny firenena iray manontolo. Rehefa filoham-pirenena izy tsy hoe filohan'izay mifidy azy ihany, tsy hoe filohan'izay nanohana azy ihany, tsy hoe filohan'izay makamamy ny loko izay nampiasainy tamin'ny fandresen-dahatra ny olom-pirenena, fa rehefa hoe filoham-pirenena izay dia filohan'ny malagasy iray manontolo. Ary tsy vitany hoe zay fa misy fefy ao tsy azo ioarany dia tsy inona zany fa ny lalam-panorenana. Rehefa mazava tsara zany ny voalazan'izay hoe lalam-panorenana izay ny amin'ny hoe fotoam-piasana, aloha mantsy averina tsara ohatran'izay le izy fa lasa zavatra tsapa mantsy ohatran'ny
misy mampisaviritaka ny resaka zany kanefa de tsotra ty resaky ty, tsotra de tsotra. Ny voalazan'ny lalam-panorenana no arahana satria mbola io aloha no misy sy iainana araky ny lalàna sy hoe izay resaka hoe demokrasia izay. Fanontaniana mantsy de zao fa nga tsy misy lalam-panorenana eto amin'ny Repoblika Madagasikara. Eny sa tsy misy lalam-panorenana eto sa tsisy eto amin'ity fireneny ity? De mivaliny de hoe eny misy lalam-panorenana eto. Ka atao inona io lalam-panorenana io? Atao inona? Aloha averina tsara ohatran'izay mihitsy aloha ohatra mianatra lesona any am-pianarana ty raharaha ty. Raha toka zao zany no fandena. Atao inona lay lalam-panorenana? De hoe ny lalam-panorenana de hoe zany hoe izy hoe lalàna ny fanorenana, lalam-panorenana. Tena hoe lalàna fototra zany io, lalàna tena lehibe indrindra eo amin'ny tany sy ny fanjakana zany antsoina hoe lalam-panorenana zany. Aha. Maro ny voasoratra ao, andininy zao. Ka raha vao miresakitsika hoe ny any andininy anankiray dia tsy misy azo atao hoe ovaovana ao anatin'izay fa ampiarina satria efa nekena ilay izy. Ohatra ny rem-pivady mifanaiky any amin'ny mairie reny rehefa hivady, ohatra ny rem-pivady any am-piangonana mifanaiky ao anatrehan'Andriamanitra sy ao anatrehan'ny mpanatrika hoe ho ty anao sy ny sisa ozy le masinery alohery. De ohatran'izay ihany koa nisy fanekena ao ka tsy azo hoe ohatrany tsy mety amiko fa zao mety amiko. Tsy azo atao an'izany lay izy. Ka na resam-pifidianana io, na resaka hoe andraikitra ao anivon'ny firenena io, anisan'izany ohatra ny amin'ny ohatra hoe ny resaka lehibe amin'ny faritra. Le lehibe amin'ny faritra zao nonona fotsiny voalaza ao anaty lalam-panorenana fotsiny zany tao anatin'ity rejima amin'izao fotoana zao ty. Fa tsy niaina n'izany hoe fitantanana lehibe amin'ny faritra zany malagasy tompoko hatramin'izao. Tsy niaina n'izany hoe fisian'ny mpanolontsaina am-paritra zany ny malagasy hatramin'izao. Tao anatin'ity rejima ity tsy mba niaina an'izany, tsy mitovy mihitsy ninona tenenitsika no hoe fitantanana gouvernoura zay olona tsy mifidiana fa tendrena ny fahefanam-panatanteraka Riananary sy ny hoe lehibe amin'ny faritra izay fidininy zay fidina zay. Ny ray tendrena, ny ray fidina tsy mitovy ny atao hoe engagement, ny atao hoe ny toe-tsaina izay hoentina ao anatin'izany. Ny ray tendrena, ny ray fidina. Le tendrena tsy maintsy izy manao zay mapetipety zay ataony ao manoloana n'lay nanendry azy, zay no atao hoe tendrena zay. Fa le fidina tsy olona ray no mifidy an'io fa olona maro, tsy mitovy mihitsy zany. Ka manoloana n'zany rehetrarehetra zany nefa l'izy misy fitantanam-bola. Ohatra fotsiny zany, misy fitantanam-bola amin'ny vola miditra sy ny sisa ao anatin'ilay raharaha. Ity koa amin'le resaka gouvernement tsy voalaza ny lalam-panorenana zany dia ohatra hoe reo amin'ny resaka fitantanam-bola araka ny tenentsika atao zany de hoe manao zay heveriny fa mampety azy eo zany zay fomba hitantanana azy eo amin'ny fikirakirana vola ilay gouverneur izay no tendrena. Fa tsy misy ny filankevim-paritra. Iny ohatra ny amin'ny commune ihany misy ny ben'ny tanàna de misy ny mpanolontsaina. De ity zany tokony hoe eo ny lehibe amin'ny faritra de eo ny mpanolontsaina ny faritra. Raha miresaka fanapahana rahabola faritra zany lehibe zany. Any amin'ny commune ara tena fanjevy mihitsy rehefa tena enjana ny raharaha ny hoe fanapahana zavatra. Hoe zao no atao satria tsy maintsy mandalo any amin'ny mpanolontsaina iny any amin'ny resaka commune. Ity mbola lehibe lavitra noho zany ny andraikitry ny faritra dia tsy misy ny mpanolontsaina faritra. Tsy misy ny mpanolontsaina amin'ny faritra hatramin'izao satria tsy nisy fifidianana lehibe amin'ny faritra, tsy nisy fifidianana mpanolontsaina ny faritra.
fa nga zany averintsika fa tsy misy fetraikany ao anatin'ny faritra zao moa zany efa faritra 320 faritra 320 zay mitambatra zao de manome hoe Madagasikara fa nga zany tsy misy vokany eo amin'ny fiainam-pirenena. Inona moa zany lalatsaina tena hoe nanendrena ny gouverneur izany ohatra ray fotsiny io inona ny lalatsaina na tonga an'izany hoe atao gouverneur ty atao vonjo maika fanapahana any amin'ny conseil des ministres dia ozy ny ACC ary hoe mandeha zany ahoana malagasy ane re olona mahay mamaky teny izay voalaza ny lalam-pandrena ndeha raha atao hoe vonjo maika le izy mbola eo foana mandrapatapitry ny fitaom-piasan'ny présidentny repoblika de ahoana voaja ve le lalam-pandrenana amin'izay zavatra zay de zao le fanontaniana sao de fanontaniana no mipetraka sao de efa lasa fahazarana itya tsy manaraka lalam-pandrena an'ity ka na amin'ny sehatra hafa ihany koa de mitady irika ielana amin'izay fanarahana ny lalam-pandrena an'izay. Zao mantsy zao ny teny miverimberina rehefa misy an'ireny congrès paritra reny ataon'ny tiako Madagasikara dia ny hoe raha ohatra ianao tamin'ny voalohany mety hoe tsy fahalalana le izy na raha ohatra ianao fandrony mety hoe fanadonodonona na ohatran'izany fa raha vofantelony ianao efa tena adalana mihitsy zay de raha raisitsika ary zay ary mitombona tsara mihitsy zay teniny eo anivon'ny tiako Madagasikara zay raha raisitsika ary zay de hoe efa nisy endrika tsy fanajana lalam-panorenana teo tsy indray-pandeha tsy indroa tsy intelo marina fa misy ny androm-panjakana zay atao hoe tena miandry fatratra zany hoe fampiarana ny lalam-panorenana zany raha vao misy anina moa de hoe ndao aloha anontaniana ohatran'ireny le ACCDDUT reny zao hoe anao anzao nanontaniana ny tany amin'ny inona ity izy ny tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana de manana ny lazaina izy fitsarana avy momba lalam-panorenana fa eo ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa eo ihany koa ny citoyen ny olom-pirenena izay mahay mamaky teny sy mahatadidy momba n'io resaka lalam-panorenana io fantatry ny olom-pirenena tadidy ny olom-pirenena hoe nanao fianianana amin'ny fanajana toy ny anak'Andriamaso an'io lalam-panorenana io ny président repoblika samy mahalala an'izany ary ianarana zany any am-pianarana ho an'ny isan'ambaratonga any ianarana zany de fantatra le izy eo misy endrika nefa tsy fanarahana amin'ny atsipiriany toy ny anak'Andriamaso an'ilay lalam-panorenana de reny aloha zany efa mipotry reny de ity zany zao tonga eo amin'ny hoe resaka hoe fifidianana présidentny repoblika any zao tsika satria efa manakaiky le fotoana efa manakaiky ary tsy vita an'izay fa na mbola tsy daty ofisialy aza satria mbola tsy namoaka ny gouvernement hoe décret momba an'izany de efa nisy fofopofony zay le izy no tadiavina mihitsy le teny efa misy fofopofona daty izay mivoaka de ny 7 novambra premier tour aloha indresantsika ny mpikarakara ny fifidianana no nyteny an'io ny seni no nyteny an'io ary ny seni nyteny an'io dia zay ny voarain'ny olona de hoe zay zany ary voarainy ny hatrany ivelany any hoe amin'ny 7 novambra ny Madagasikara anao premier tour amin'ny fifidianana présidentny repoblika zay le hoe fofopofony na de mbola tsy ofisialy resaka seni ity moa na mamoaka valim-pifidianana ary izy tamin'ny tany aloha tany de hoe vonjo maika tsy ofisialy de tiako aty amin'ny resaka datim-pifidianana de hoe mbola tsy ofisialy io fa tolo-kevitra ty teny malagasy ty ma tsy misy dikany daholo io sotsika mieritreritra hoe tsy isy dikany io fa ny teny anankiray de misy dikany tompoko ary ny teny anankiray dia misy heviny ka raha amin'ny fiainam-pirenena
tsy tenitenenina fahatany hoe ty fa misy dikany daholo ny tenina tenenina fa raha ohatra ianao zany miteniteny fahatany tsy fantatra akory ny dikany sy ny ambadiky le izy dia lasa hoy ny malagasy hoe miteniteny foana, lasa miteniteny foana, tsy fantatra ao akory ny dikany. Zay le izy zay. Dia manoloana n'lay toedrara zany dia hoy isika hoe efa nisesisesy mihitsy zay le hoe misy zavatra miseho tsy araky ny lalam-panorenana akory, samy mahay mamaky teny daholo ny rehetrarehetra mahay mamaky an'io. Ary zay natonga anay hiteny hoe zavatra azo atao mihitsy zany hoe rehefa ohatra hoe feno taona ny olona, rehefa feno taona ny olona ara-panjakana, feno taona ara-panjakana zany raika amin'ny 20 taona fa le mahazo le kara-panondro 20 taona, fa rehefa misy hoe tena andraikitra raisina eo anivony ny ara-panjakana sy ny sisa hoe mbola mihoatra ny 20 taona raika amin'ny 20 taona any, dia tokony omena lalam-panorenana ny olom-pirenena tsirairay. Azo atao tsara zany. Inona ny tsy hanaovana an'izany? Resaka digitalisation, resaka anarino mamaika teknôlôjia vaovao sy ny sisa, faly lalàna fototra. Mila mahay an'io ny malagasy ary mila mamaky ary mila mahafantatra. Anay zao ny ankizy eo an-trano efa hoe lehibe dia efa tenenina hoe dana mamaky lalam-panorenana firy amin'ny ray aman-dreny ary firy amin'ny olom-pirenena eto Madagasikara no mamaky lalam-panorenana. Satria io ny baiboly ny firenena io ny tondrozotra ny firenena. Satria zao mantsy misy mahafantatra hoe tsy dia mamaky an'io lalam-panorenana io le malagasy, dia ataony amin'ny fanaovana azy io. Ataony amin'ny fanaovana azy. Fa ny mahafantatra kosa dia miezaka mampahafantatra. Ary io lalam-panorenana io tokony zaraina mamay-paona io. Zaraina zay moa eto mitondra foana zay mbaki ny rafaniry eto. Fa io tokony zaraina mamay-paona. Zay le izy. Dia hitantsika amin'izany hoe tena goavana be le zavatra trehana, satria misy andraikitry ny olom-pirenena ihany keo ao anatin'ilay raharaham-pirenena. Mety hoe tsy mivaky loha, mety hoe sahirana amin'ny fitadiavana sy ny sisa. Fa ny tena foto-kevin-dehibe dia ny hoe na eo ara ny fahasahiranana, ianao tsy afaka ny iotra, tsy afaka ny hiatrika an'izay hoe fahasahirana an'izay, satria ny olona rehetra mba samy hiala ao anatin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana daholo. Tsisy teny mihitsy hoe zay zany te hantra, allo zay te hantra any, allo zay hantra any, tsisy miteny an'izany. Asa hoe olona nefa miteny an'izany anga, fa hoe mba samy te hiaina mba tsara daholo. Eto amin'ity Madagasikara midadasika be ity, dia menatra ny tena tenen'ny olona hoe nareo malagasy ohatrany hoe lehibe tsy aman-tsaina ny faritry ny ranomasina indiana, ataon'ny olona fanovozana, ataon'ny olona fanovozana izay ilainy fotsiny. Firenena madinika kely daholo aty amin'ny ranomasina indiana aty, na ny velarany zany, ny anisan'ny mponiny zany, na ninny zany, na ny fahaizany zany. Fa aty Madagasikara izy no maka an'izay zavatra ilainy dia avy eo izy lasa misongadina. Aty Madagasikara izy maka piasa dia ampiasainy. Aty Madagasikara izy manana ny maka ny fahaizana. Satria be dia be malagasy manam-pahaizana dia karamain'le manodidina, firenena manodidina, firenena madinika ty amin'ny ranomasina indiana dia any. Tsika me miletika ihany, ny olona lasa nefa ny olona mahay mikarakara ny ao ihany. Ary anisan'izany ny fanajana ny lalam-panorenana amin'ny tony anak'Andriamaso. Ndana makany Seychelles misy lalam-panorenana ao, mandehana makao Maurice misy lalam-panorenana ao. Ny ao alareny moa zany dia lalam-panorenana frantsay ry amin'ny métropole ry le Frantsa zany ny azy. Aiza koa mandana makao Comore misy lalam-panorenana ao. Dia araka firenena tena kely aty amin'ny kontinantan'ny Afrika indray, ndana makany Djibouti. Misy teratany malagasy akaiky anay mihitsy miasa any, misy lalam-panorenana. Ary rehefa hoe hiditra amina fifidianana président repoblika dia io no any Turquie zao fifidianana président ny
repoblika me miditra deuxième tour de mahazoazo aina tsara indray nga Erdogan filoha sortant zany filoha pernas any Turquie fa teto Madagasikara izy tamin'ny fotoana tamin'ny président Hery Rajaonarimampianina dia efa 20 taona izy ny teo amin'ny fitondrana fa ny anazy ny fifidianana mazava tsara fa tsy hoe amapolo taona ny eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena nefa resaka maloto be sy masisy be no nahatongavany eo amin'le toerana kolokolo sy ny nama ny alabato tsy izy zay fa ny any zao miatrika fifidianana président république ny any Grèce ihany koa fa mamofopofona ihany koa zany fifidianana zany fa misy lalam-pandrenana ny amin'ireny fireneny reny tompoko mametra ny fotoam-piasan'ny filoza eo amin'le toerana de rehefa tapitra ny fotoam-piasan'ny filoza pernasa voalazan'ny lalam-pandrenana ajaina toy ny anak'Andriamazo de miditra amin'ny fifidianana zay ihany ny atsika zay ihany no izy ary zay no eken'ny sehatra iraisam-pirenena rehefa tapitra mandà zay voalaza ihany no arahana sy tanterahana zay voalaza ny lalam-pandrenana ianao zany zao eto raha niresaka eto Madagasikara antanin'ny olona ary zany ny resaka mandeha any antanin'ny any ivelany tsika eto Madagasikara moa zany efa miaina eto de zao ny fantanin'ny any ivelany fa inona ihany zao oaoaoa be sy resabe eo Madagasikara zao zay rehefa antaniny fa inona ihany izao resabe tsisy farany ao Madagasikara zao fa vagaty misy resabe fa inona ny enonareo any an-dafy ihany ka atao hoe mandeha ny resaka hoe misy vondrombondrona tsy misy maneho hevitra tsy misy hevitra tsy misy faneho-kevitra tsy sinsisa faneho-kevitra samy manana io fa ny zavatra tsy azo hitsakitsahana tsy azo hitovirana zavatra tsy azo modiana tsy fantatra manoloana n'lay faneho-kevitra eto sy eroa de ny hoe misy lalam-panorenana eto misy lalam-panorenana eto amin'ity fireneny ity ary nanaovana fianianana ho ajaina toy ny anak'Andriamaso zay ihany no fantatro amin'ny maha-olom-pirenena malagasy raha za zany no anontaniana misy lalam-panorenana eto ary lalam-panorenana ane tsy natao ny lalam-panorenana ao anatin'ny firenena anankiray tompoko de tsy natao anny hoe hiaro atoko politika anankiray tsy natao hiaro ny hoe vondrombondrona anankiray na hoe hiaro mpanohana ny fitondrana na hoe hiaro ny mpanohatra na hoe hiaro azatsy na jaro fa ny lalam-panorenana dia ho an'ny firenena iray manontolo io ny lalàna faratapiny ary ambony ery de manaraka daholo ny rehetrarehetra amin'izay ka raha samy hoe manaja an'io daholo tsy misy an'izany hoe tokony isian'ny resabe zany ka hoe inona ihany ty resabe ao Madagasikara ty ny resabe eto Madagasikara de faneho-kevitra tsy faneho-kevitra ro maniry ohatry ny anana samy laza izay teneniny fa ny zava-dehibe ao anatin'le izy ary mbola tsy nisy santeny hoe aza manaraka an'io lalam-panorenana io zay mpaneho hevitra rehetrarehetra mbola tsisy santeny an'izany fa ny hevitray de ohatran'izao amin'ity resam-pifidianana ity mba hiatrehana an'io amin'ny fiainam-pirenena zao ny hevitray hevitra zany fa ny voalaza ny lalam-panorenana de ny hoe tapitra ny fotoam-piasan'ny président république apernasa rehefa tapitra dia miroso amin'ny fifidianana avery ny indre-pandeha tapitra ny fotoam-piasan'ny président ny république tapitra amin'ity 320 ty tapitra ny olona ane zao fa manao compte à rebours efa manisa compte à rebours zany manisa miverina hoe isaina sisa ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena pernasa Andry Nirina Rajoelina isaina sisa dia tapitra zay de miditra amin'ny fifidianana
iza ra ny sahandiso an'izay iza ny sahandiso an'izay zany iny hoe tsy zavatra tenitenenina fotsiny fa voalaza tsara ao anatin'ny lalam-panorena n'izany voalaza tsara izany hoe manombiketo ka hatreto de zay ny fantatry ny malagasy zay ny fantatry ny olom-pirenena zay ny fantatry zao tontolo zao zay ny fantatry ny fiangonana izay tena manaraka akaiky ny raha-pirenena toy ny FFKM zay ny fantatry ny zay hoe mpanaja ny lalàna zay le izy inona ny masarotra an'izany inona ny masarotra an'izany voasoratra zany fa tsisy mamorona eto tsy misy mamorona mihitsy noho izany raha ohatra zany misy mieritreritra any hoe tapitra hoe tonga zany ny fotoana fataperany fitoampiasan'ny présidentny république ry le izy mantsy hoe 5 taona de tapitra zany samy mahay manisa doloko 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zany efa tsy izy tsony zany efa olona voafidy amin'ny fifidianana madio sy mangarary ekeny rehetra indray no eo fa 2023 mifarana ny fitoampiasan'ny présidentny république rehefa tapitra zay hoy ny lalam-panorenana fa tsy hoe hoy ny miara-manonja na hoe ora valimanina na hoe hoy ny tim na hoe hoy Rajonary Mampianana hoe hoy anina fa hoy ny lalam-panorenana na hoe hoy Kristina Razanamaso filohan'ny aty amin'ny meram-pirenena satria izy mantsy ny teny hoe ny lalam-panorenana ihany marina zany hoy ny lalam-panorenana tapitra ny fitoampiasan'ny filohan'ny repoblika Bernasa ary rehefa tapitra de tsy hoe tapitra de ahoana ny toyany tsisy hoe ahoana fa ny lalam-panorenana ihany no milaza hoe miditra amin'ny fifidianana hoy ny lalam-panorenana zay ihany no izy de miditra amin'ny fifidianana fa ny akoatran'izay zavatra atao hoe fanehoan-kevitra no andraisana azy io zany tsy hoe manambany ny hevitry ny hafa na hoe manambany ny hevitry ihany na hoe manasongadina ny hevitry ny any na hoe ny hevitry ny tim mamarina na ohatran'izao fa zao matoa mazava tsara ny tenin'ny tiako Madagasikara de ny tiako Madagasikara ny tarihan'ny filompanorona ny président Marc Ravalomanana fatany tsara ny voalazany lalam-panorenany io no izy ny lalam-panorenana io zay le izy ka mazava tsara zany tsy misy hoe amboamboarina zany fa arahana fotsiny ohatran'ireny train manaraka lalam-by reny ohatra zany io de iny fotsiny iny no arahana inona moa ny vocabulaire tsy efa nampiasaina teto tonjozotra zao hoe sisy rehefa hoe ity zany no arahana de arao de vita arao dia vita zay fantatry ny rehetrarehetra zay fa tsy misy hoe mila vaniny na hoe miseho milay na hoe miseho mahay na hoe miseho maninona tsisy idirana zany fa arahana fotsiny izay voalaza satria io le nitenenina hoe ajaina toy ny anak'Andriamaso aloha averina any mihitsy le izy ajaina toy ny anak'Andriamaso fifidianana zany no resaka tapitra ny fitoampiasan'ny Andry Rajoelina filohan'ny repoblika Madagasikara Bernasa amin'izao fotoana zao zay efa tena isaina sisa tena raha ny tena marina zany ty volana mety iny efa tsy kototsoniko ty tefo tapitra ty juin juillet jona jolay aogositra aloha atao teny malagasy mazava tsara jona jolay aogositra septambra fa efa farany zany raha ohatra izy hoe raha raisana ny tenenin'ny seni raha ohatra zany filoham-pirenena Bernasa hoe mbola ilatsaka na hoe na misy mampirisika izy ilatsaka mbola na hoe tena ny feo mifetreretany dia raha mbola ilatsaka izy zany ka raha raisana ny datiny meny ny seni de miala izy septambra mametra-pialana raha ohatra izy tsy ilatsaka tsony dia mbola eo ihany aloha dia miandry le famindram-pahefana
amin'izay filoha lany eo. Zay ihany ray amin'ireo ihany le izy fa tsisy resaka akoatr'izay. Zay zany no voalazan'ny lalam-panorenana. Ny alohan'izay zany hoe tsika miteny zao zany. Ny alohan'izay fotoana fialan'ny filoham-pirenena perinasa raha mbola hilatsaka izy dia nanova gouvernemanta 50 ao ary izy ao anatin'ny telo volana anazy zay. Mialohan'izay ho anazy zay. Mety hoe ahoana ny endrikendrika zany gouvernement zany raha anova izy sy sisa anazy ihany zany. Fa ny fantatry ny olona dia zao, tapitra ny fitaom-piasany dia miditra amin'ny fifidianana. Raha mbola hilatsaka izy dia efa misy lalàna milaza an'izay ao anatin'ny hoy ny lalam-panorenana ao anatin'io. Raha tsy hilatsaka intsony izy efa voasoratra ao zany ao anatin'ny lalam-panorenana. Raha tsy hilatsaka intsony ny filoham-pirenena perinasa dia ahoana dia arao ny lalam-panorenana misy voasoratra mazava tsara ao mihitsy zany raha tsy mahita amin'ny masonao dia manaova solomaso ataovy degré be dia vakio. Na sy projecteur be raha ohatra ny jambena loatra dia azahoade vakio tsara ny momba an'izay. Efa voasoratra mirindra tsara zany hoe tapitra ny fitaom-piasana dia raha mbola hilatsaka ilay filoham-pirenena perinasa dia zao ato izy mametra-pialana. Raha tsy hilatsaka intsony izy dia mbola eo ihany dia ohatr'izay. Raha ohatra izy tsy hilatsaka mbola hilatsaka ka mametra-pialana dia ny filohan'ny antemeran-olona no mitantana ny firenena mandra-pahatonga ny ny passation ny famindram-pahefana eo amin'ilay filoha teo. Zany efa voasoratra mazava tsara daholo. Inona ny olana amin'izany? Inona ny olana amin'izany? Tsisy olana zany. Fa zao ilay fifidianana ho atao kosa, tsy tenenina fotsiny hoe atao ny fifidianana voalazan'ny lalam-panorenana zany, fa fifidianana madio sy mangarahara, tsy isian'ny kolikoly, tsy isian'ny alatra, tsy isian'ny family viliana. Zay any no ifatohan'ny atao hoe fanehoan-kevitra mahery vaika raha ny tokony ho izy hoe ataovy madio sy mangarahara anjakany ny fahamarinana io fifidianana io. Ary memafy zany feo zany. Dia zay to miteny mihitsy hoe mitombony zany ikika, mitombony zany hoe fitenenana mafy zany, fitenenana miverimberina no hoe ataovy manaraka ny fahamarinana io fifidiana io. Zany hoe tsisy adevitra intsony zany le resaka hoe atao ny fifidianana, tsisy adevitra zany voalazany lalam-panorenana zany. Fa raha miadevitra momba an'izany fotoana verimaina fa zay ny voalazan'ny lalam-panorenana. Tapitra mandany président repoblika perinasa dia miditra amin'ny fifidianana. Na hilatsaka izy na tsy hilatsaka. Raha tsy hilatsaka izy efa misy mamaritra an'izany ao anatin'ny lalam-panorenana. Raha hilatsaka izy zany, raha tsy hilatsaka intsony izy dia efa misy mamaritra ny lalam-panorenana zany, voafaritra lalam-panorenana. Fa ilay hoe fifidianana izay atao. Eo no mahasarotiny, eo no mahasary-piaro ny olom-pirenena izay tena hoe mibanjana ny tena hoe fitiavana nyity Madagasikara ity. Fa maninona ny olona no sarotiny amin'le hoe fifidianana atao mba hanjakany ny fahamarinana. Ka efa fay ny olona ka, leo an'le teo ny olona. Satria efa mivoaka le valim-pifidianana tamin'le farany teo dia niteny Tery Rakotonarivo hoe misy doublon iny amatapitrisana anie no voateny amin'iny raha hoe ny resaka mpifidy zany amatapitrisany. Ozy Tery Rakotonarivo zay alondoha ampisorona, tsy hoe olona hoe olon-tsotra ry amin'ny seniari fa alondoha ampisorona tao ambony tao mihitsy no niteny an'izany. Iny fotsiny dia efa mahatonga ny olona ho mailo amin'izay amin'ity indray-pandeha ity hoe tsy azo ahodikodina intsony ny malagasy manoloana an'izany. Lizy tsy resaka hoe ono hafandray hoe olona ny ivelan'ny seni no niteny an'izao sy zao, samy miteny izay teneniny eo. Tsika malagasy koa moa mahay miresaka. Mahay miresaka mihitsy hoe zao iny. Le tena ato ny tena marina rehefa tonga aty sy tena mivadika ambony ambany. Zay sika zay. Fa ity tsy zany. Fa matoa zany ny olon-iny, olon-dehibe iny, ray aman-dreny iny, olona manam-pahaizana iny Tery Rakotonarivo iny miteny an'izany dia
tsy miteniteny foana izy fa misy zahatra hitany eo ary namoaka chiffre izy namoaka taremarika izy hoe matapitrisany no tafiditra ao anatin'io resaka doublon io doublon fotsiny zay resaka zay doublon fotsiny tamin'le fifidianana farany teo zany fa ino moa zany fa io moa zany de nekena mba ho tompontsoan'ny firenena raha zao mbola hoe isy tsy filaminana ray de aisika tsika efa firenena mahantra tsika efa ohatran'zao zany no resaka nandeha tam'ireny zany hoe nisy fandeferana tao nisy fandeferana tao zany na de hita raha hoe nisy tsy fahatombanana fa ny am'ty fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetra anjakan'ny fahamarinana fifidianana tsy misy alatra sy tsy misy familiviliana izay no tadiavonrehetra inona nefa amin'ny zavatra miseho any amin'nisy mpifidianana de misavoritaka io nefa ny lakle tsisy mamorina eto fa any amin'nisy mpifidianana de misavoritaka io nefa ny lakle de ahoana zany ahoana faharoa leseni hoe mpikarakara ny fifidianana milaza fa hoe tsy ampy mihitsy ny vola eo am-pelatanana fa taovy any amin'ny 140 milliards d'ariary mahery any zay vao ampy io dia lasa mipopotra daholo ty resaka etsy fa ny fototra aloha zany de ninninona zavatra mipotra any ninninona tsy fahampiana any tsy idirany voaka malagasy any tsy idiranay olo-pirenena zany fa mifantatray de zay voalaza ny lalam-pandrenana midemerda mamaolana zay eo ao anatin'ny aty alohan'ny fiafarany ny fitaom-piasany ny président ny repoblika zany dia raha ohatra ka ilaina ny tsy hoe ilaina moa zany fa hoe ho tompontsoan'ny rehetrarehetra ny amin'ny hoe misy olanao misy olanao misy olana ato misy olana ato misy olana ato de va ao le olana fa le izy mantsy manahirana de zao ry zareo ratsa mangaika zay mpikarakara ny fifidianana tsy mety miaiky masom-bahoaka tsy mety miaiky eo anatrea malagasy hoe tena enjany ty raharaha ty hoe tsy tafavoaka sa hoe inona hoe misy olana sedraina ao olana rabola de lasa ny any amin'ny président ny repoblika miazakazaka mijokojoko makany amin'ny vondrona eropeana mangatabola fa tsy samy teny amin'le vahoaka malagasy rafitra androm-panjakana lehibe eto amin'ny firenena zany hoe fiadinan'ny repoblika zany de lasa mijokojoko reny resaka mivoaka reo zay tsy mamorona zany misy miteny hoe mamorona efa resaka mivoaka zany hoe mijokojoko nakany amin'ny vondrona eropeana de hoe zao apio nisy taremarika mivoaka tam'zany de jereo am'zany le fomba fiasa eto amin'ty firenena ity konkononina any ananina any nefa hita hoe tena sepitra tsy mivahoaka malagasy na sepitra eo am'izay mety hoe fikarakarana fifidianana tsy araka ny tokony izy fa iza moa mandiso an'io anaran'olona sy ny daty naterahan'olona ao anatin'ilay mpifidianana io fa nga le vahoaka malagasy nga le tatsaha ery anga le mponina Tananarivo mitaingina taxi be isan'andro mandohy an-jato ery ny mandiso an'io na le mpivarotra ery ananina ery na le mpiasan'ny zone France na ny olona sahirana mikere amin'ny tsy fampitsakafany amin'ny faritra atsimo le voafaritra fa mpikarakara fifidianana ny mandiso an'io tsisy idirany vahoaka malagasy mihitsy zany ka tsy ety amin'ny vahoaka malagasy ny deo tenena hoe kale izy ane zao ka tsisy an'izany kale izy zany io fa ny tsy fahatombanana zany amin'ny fikarakarana ny fifidianana de tsy misy idirany ny vahoaka malagasy mihitsy sy ny olo-pirenena izay fa any amin'ny resaka fikarakarana an'zany raha ohatra zany hitady vahaolana ao anatin'izany rehetrarehetra zany mbola ao anatin'ny fitaom-piasany ny filoham-pirenena resaka daty io filoham-pirenena-perinasa zany zao mbola ao anatin'ny fitaom-piasany izy mbola ao anatin'ny fitaom-piasany izy efa mamaraparina efa kely sisa ny fitaom-piasany izy koa may am'izay mamay azy raha jerena amin'ny ino ty izy ty le filan-kevitra minisitra farany teo atao mively rano hoe zao
may am'izay mamay azy izy ataony tetikasa rehetrarehetra ny arisy tena atao daholo sy ny sisa zay mamaika azy anazy zay fa ao anatin'zay efa fotoana vitsy zay raha misy ny olana amin'ny fikarakarana ny fividianana satria le fotoam-pividianana efa mandrangaranga efa tsy akaikikaiky atsy efa tsy lavitra tsony le fotoam-pividianana raha araky ny voalazany lalam-pandroana satria mijery andro sika de mandra-pahatonga an'io zany de mila vahana ny olana mba hatongavana any amin'ilay fividianana madio sy mangarahara ekeny rehetra anjakan'ny fahamarinana zay ka na 2 volana io na 3 volana io na herinandro na tapa-bolana io na 2 andro dia andraikitra sy adidiny zay tompona andraikitra am'izany fikarakarana fividianana am'izany no mitady ny fomba rehetra amana ny olana eo ny resaka rabola fa ny fividianana tsy resaka vola ihany tompoko amin'ny fanatotsana ny fividianana tsy resa-bola ihany marina hoe aindehibeany ny resa-bola 40 milliards d'ariary zay ny voasoratra atao anatin'ny loi de finance io zany hatreto de mbola miandry an'le loi de finance rectificative aizy de atao ohatrinny ohatra ny lasa miady varotra eny mpivarotra eny mividianana le raharam-pirenena atao ohatrinna lizy atsy miteny 140 ato miteny 40 de misy miteny 70 inona ary zany inony ty raharaha eto Madagasikara ty izay no mahatonga ny olona mpametra-panontaniana fa inona ihany ty ataonareo a Madagasikara ty resaka volana tanterana fividianana misy sifra be da be mivoaka ato de mbola kitiana atsika resa-bola ary eto Madagasikara tompoko raha vao resa-bola tena asa ve aretina le izy sa ahoana ny mpangataka nefa misy tsy mety mandray ariary zato am'izao menao ariary zato izy tovron-jato izy fa maninona ny tsy mandray tsy mahazo mofo gasy zany nataon'ny mpangataka eto Antananarivo fa mbola misy ihany aloha ny mivarotra mofo gasy na arizato sy Ramanonaka mbola misy zany fa zany ny zavatra miseho eto ka am'le resam-pividianana de mazava tsara mihitsy tena mazava tsara le raharaha hoe tena lalam-panorenana no arahana tsy maintsy idirana ny fividianana araka ny teneny ny lalam-pandrenana fa fividianana madio sy mangarahara ekeny rehetra anjakan'ny fahamarinana zay le izy melohan'lay le fotoana nefa zany efa kelikely ihany raha jerentsika amin'ny ankapobeny efa kelikely ihany de rehefa kelikely le fotoana de lasa tsy mifatoka ao am'le tena foto-kevitra sy le araka ny lazainy ny lalam-panorenana fa lasa mipotra ato de mivoaka daholo zao vocabulaire rehetrarehetra zao inona ny mampikoropaka inona ny mahatonga ny atao hoe mitsamboamboatra etsery satria ny zavatra tsapata zao arakaraka ny mampanakaiky an'lay fotoana izay hoe ataperany fotoam-piasany ny président de république aperinasa no hipitrany ity zavatra rehetrarehetra ity no mampitsamboamboatra ny atsy mampikoropaka ny antsy mampikoropaka ny ery nefa tsy tokony ho zay mihitsy le izy ary raha misy ny olana amin'ny fiatrehana an'izay fividianana ho avy eo dia efa misy tompona andraikitra eo de izy no mitady amin'ny fomba amana an'izany olan'izany ary tokony misy teny frantsay hoe honnête tena tokony hoe mahay manetry tena zany manoloana ny olana izay amitranga fa zay olana amitranga ao amin'ny fikarakarana fividiananao ay le izy tsy azona fenina eo aneny tena mampikoropaka nyreto olony reto ay le izy tsy azona fenina fa nanentana nytika Madagasikara tatsy mandana amarino any amin'ny fokotany ny anaranao sy mombamombanao raha tsy eo de soraty de nahazo vahany iny ary tena nandaitra nahazo vahany iny zay tsy nampozony sasatsasany tany ambadibadika tany tonga am'izay le olona aiza ny anaranay ahoany zao ao any tsy eo ao soraty fandraisana andraikitra ngezabe zany tena fandraisana andraikitra ngezabe zany eo amin'ny fiainam-pirenena dia
rehefa hita taratra zany le tsy fahatombanana ny zavatra tokony lôjika manoloana an'izay de ny hoe jerena amin'ny fomba matotra sy aingana de aingana ny amahana an'izay olan'izay tsy mihoatra ny fotoam-piasan'ny filoha-pirenena. Sao de zay no izy ka sao de misy mieritreritra hoe tapitra ny fotoam-piasan'ny filoha-pirenena de ndeha hidribble eo de hitarina indray no ny antony manokana de zao de de mantsy misy tsy fahatombanana fa aloha hitarina kely na hitarina be de mivoaka hoe teteza mita sy ohatra ny tetezana makaiza le izy ka tsy hany mihitsy fa mazava tsara le izy hoe alohantsika mba andray tsara ny teny malagasy hoe raha misy ny olana mialohan'ilay fotoam-pifidianana, le fotoam-pifidianana zany tsy kitihana mihitsy satria iny ny voalazan'ny lalam-pandrenana zay tompoko amin'ny maha olom-pirenena anay, tsy hoe amin'ny mampanao gazety iny asa iny asa hoe resaka hoe asa zany fa hoe amin'ny maha olom-pirenena ny tena de zay tsy te halala amin'ny maha olom-pirenena anay fa zay voalazany lalam-pandrenana ihany no fantatray. Inona voasoratra ao de zay ampiarina. Inona voasoratra ao tapitra ny fotoam-piasan'ny président de république fifidianana. Fa fifidianana madio sy mangarara ekeny rehetra anjakany ny fahamarinana. Zay ihany le izy. Le fotoana efa manakaiky tandondomy le fifidianana zany. De betsaka amin'izay no mikorompaka atao ahoany ty ary le izy le nisy an'le vola efa mivoaka le sorabola tato amin'ny parlemanta tato amin'ny aty amin'ny meram-pirenena le hoe le tao amin'ny teti-bola hoe 40 milliards d'ariary mahery 45 izy any ary miteny hoe tsy ampy anay io 140 mahery vao ampy mahery ataontsika amin'izay zahoantsika azy ny any amin'ny présidence lasa mandeha any amin'ny Union Européenne indray mandamindresaka hoe tena mba jereo fa mankatsa amin'ny makary fa maninona le olana tsy aboraka amin'ny vahoaka malagasy satria ty fifidianany ty fireneny ty ane tsy an'ny sasany rery fa ny rehetrarehetra ty ka ny tena tsy mety de hoe ny tsy fahaizana ry ananina ry de ny vahoaka malagasy no mibaby an'iny rehefa avy eo ny firenena ray manontolo no hibaby an'iny nefitsika efa mahantra velona efa tena tsindroka zordira maimaika andray zedezila nefa ny zordira tsy voaroaka vao misy spectacle kely na hoe fetsiketsehana ohatrany hoe fiona ohatran'izany na rindrakira zay anarany io fa pody zavatra fonina zavatra miparitaka eny ary amin'ny toeram-pivoahana rano be maloto sy ny sisa dia zay le izy ka amin'le fikarakarana fifidianana zany raha misy olanao de mahagaga fa tsy sany zay tompona andraikitra amin'sahana zany aboraka eo maso amin'ny vahoaka zao re olona ny tena marina amin'ity raharaha ty zao ny tena marina de raha hoe fantatra zany ny tena marina inona ny tena marina ao ahoana marina ho Germain mifandarina fa ahoana marina de fantatra amin'izay ary le izy hoe zao ny tena zava-misy de va ao ny olana ao anatin'ny fotoana tsy mihoatra ny fotoana ataperan'ny fotoam-piasan'ny filoha-pirenena ninona zany mitranga eo de mila vahana am'izay ambi-potoana iasan'ny filoha-pirenena sisa zay le izy zany hoe tsy ohatran'ny any amin'ny septambra mihitsy zany ny famahana ny olana tsika zao volana me jona jolay aogostra vahana ny olana tena ary aiza moa nisy olana tsy voava zany fa inona moa ny tanjona de ny fanarahana toy ny anak'Andriamasina lampandrenana ary ny
zay a fanarahana ny lalam-panorenan'izay a dia tanterahana amin'ny atsipiriany tsy mihoatra ny fotoana izay voasoratra ao zay. Raha ny famahana ny olana zany amin'ity tontolo-pifidianana ity ao anatiny mihitsy zany zao raha ny tena izy, raha ny tety-andro zany. Fa ny tsisy de hoe sao misy mieritreritra zany hoe tapitra ny fitaovam-piasan'ny président ny repoblika de mbola ho taritaritana efa manitsaka lalam-panorenana zany, ary zay no mahatonga ny savorovoro raha ohatra ka mitranga zay zavatra izay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ihany no arahana, fa tsy atao ohatrany tamin'ny resaka gouverneur teo hoe miala bala any amin'le fifidianana chef de région de ka io ane vonjy maika de nakamasinina ny tary amin'ny conseil des ministres tary de zao ny vokany amintsika amin'ny teny zao a za zany fitenenana zany zany le hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana daholo ny mahatonga an'izany amintsika amin'ny teny zao tompoko mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy tena ofisialy, misy mbola nisy raha-pitsarahany za hoe moramanga zany moa de efa madilo mihitsy ny sofina momba an'izany, zay indray le resaka moramanga fa tsy moramanga ihany fa any amin'ny toerana sasa mbola misy commune tsy tena araky ny tokony izy ny mpanolontsaina, fa misy problema fitaom-piasana be ny tanàna nefa efa ho tapitra ihany koa amin'ny novambra izay amin'ity taona ity. Arao koa ny lalam-panorenana fa lalam-panorenana koa zany fa sao de hidrible eo koa ka hoana araky ny voalohany ny président ny repoblika ity de ny anina ka zay le izy vokatry ny nataoniza no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, vokatry ny tsy firaharahiana ave de ararotany sasany sa ahoana fa rehefa tenenina hoe mahantra Madagasikara tsy milaza olona anankiray io satria fa kofroko daholy hoe fa dimy avy any amin'ny gisitra de kofroko daholy, fa matona en'ny olona mandeha ny fiainam-pireneny dia manaja ny lalam-panorenana izy ary maninona mitsinjo mahay mijery lavitra zao resabe eo mivondrona Europeanina somary ataontsika entre parenthèse kely, resabe eo mivondrona Europeanina satria de zao mandeha ao ny resaka hoe fanarahana zany hoe efitra moa zany le izy fa tonga de nanaovan'ny Alemanina zay miaraka amin'ny coup de tête de ohatra mbola fanjevonjevo ao manomboka amin'ny taona 5 dia tsy mandeha tsony tsy hoe tsy mandeha tsony fa tsy azo atao itsony ny mamokatra ho an'ireo orinasa mpanamboatra fiarakodia, tsy azo atao tsony ao anatin'ny vondrona Europeanina ny hoe mamokatra fiarakodia mandeha amin'ny termika, inony zany mandeha amin'ny essence sy ny gazoil fa manimba tontolo iainana any Europe zany gidra be any, tsy hoe gidra hoe manao totondro fa hoe ahoana zany ny atrehana an'izany de tesitra ny Alemanina de ny Alemanina miaraka amin'ny Italiana tsy azo atao tsony manamboatra fiara mandeha amin'ny essence sy ny gazoil manomboka amin'ny 2035 fa zay efa mandeha zany aloha de mandeha fa voiture électrique ohatran'izany de n'zao zany de efa mandeha zany hoe fitsinjovana ny manaraka zany de ny Alemanina koa mba miaro ny tombontsoany izy satria ny 2.1 isanjato ny 2.1 isanjato ny PIB ny Alemanina de avy amin'ny varotra fiarakodia de mijery ny tombontsoany sy ny toekareny ny Alemanina. Ny antsika eto fikarakarana fifidianana de ohatra nefa mivaralila de inona ihany zany aizany androsoantsika amin'izany io ny lalam-panorenana io de arao fotsiny de vita tsotra kely ary zay no antony anaovan'ny tiako Madagasikara fanentanana foana de zao zany zao herinandro sisa dia mandehana miazakazaka makany amin'ny fokotany de nisy ny teny tamiko maly hoe
za efa tany soatran'zany mandana verina nyray zoanao zany amariny tsara mihitsy fa ny ratsy tsy kely lalana satria matony tika Madagasikara mivoy an'zany dia zay no voalazan'ny lalam-panorenana tsy mihoatra an'izay ary ny tika Madagasikara tompoko ny président Marc Ravalomanana tompoko dia manome modely amin'ny fanarahana ny lalàna fa ny sasany efa zatrany tsy manaraka an'io de ohatrany lasa efa fiainana isan'andro le izy ka raha izy ny tsy manaraka ny lalam-panorenana de mivahoaka malagasy no mifafankihoany de mety ve zany de 5 taona indray zany de hoeto indray nefa le malagasy efa tena sahirana de sahirana manoloana n'ilay fiainam-pirenena ka zay ny tenen'ny député Rabeka zany hoe fifidianana fanavotam-pireneny ity tsy misy matahotra fifidiana zany io na kely aza ary indrindrandrindra hoe fifidianana madio sy mangarara eken'ny rehetra antsakan'ny fahamarinana izany zay le izy dia raha isika zao ny président Marc Ravalomanana rehefa mandeha izy na inona alehany na sehatra inona dia maneho hevitra foana izy ary miteny ary tena hoe teny ray aman-dreny betsaka zay teny ray aman-dreny zay teny ray aman-dreny eo amin'ny FJKM vao tamin'ny herinandro zao miteny ray aman-dreny katolika sekretera jeneralin'ny fivondronam-ben'ny eveka tenitenina mahitsy teny ray aman-dreny teny ny président Marc Ravalomanana teny ray aman-dreny dia misy mieno misy koa no mamono sofina satria zay tsy te hieno zany satria neny sasany mantsy raha vao hoe tena manahirana azy de efa tonga de tsy mieno izy fa iny azy ny azy tafaran'ny herinandro teo zany zao dia teny ray ny président Marc Ravalomanana zany dia misehatra zay naleha moa zany de andeha aloha rahantsika zay de avy eo tsika mandray ny député Jerry Randriambolena zay voafidy tamin'ny alalany tika Madagasikara tao amin'ny distrikany Avaradrano satria misy feonambe amin'ny sabotsy ao Anosy Avaratra izany de izy moa mbola hitondra ny andinindiny sy ny tsara ho fantatra momba an'izay distrikana Avaradrano zany ngeza be zany tompoko fa sao de averintsika hoe kelikely raha vao mitenitsika hoe Avaradrano zany de manana ny lanjany koa zany na eo amin'ny tantaram-pirenena na inona de manana lanja zany Avaradrano zany ka zava-dehibe zay fa andeha aloha rahantsika dia teny nentin'ny président Marc Ravalomanana ity tamin'ny farany herinandro teo. Rehefa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasy ianareo efa nohamasinina ianareo efa nohamarinina ianareo tamin'ny araran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Korintiana 1:9-12 io andalan'ny soratra masina io nitondran'ny président synodaly Iarivo Avaradrano rabe tokotany Marilaza Andriamahaly mpitandrina ny afatra tamin'ny toriteny nandritra ny fiaonambe voalohany amin'ity taona 2024 ity nataon'ny mpino amin'ity sinoda-paritany Iarivo Avaradrano ity. Teny amin'ny FJKM Ambohidralambo nanaovana ity fanompom-pivavahana ity androany. Miantso ny mpino hanova ny toe-tsaina sy ny fomba fanao tsy mety ary ala amin'ny lalan-dratsy fanlehan'ny mpitandrina ny andritra ny toriteny nataony. Ravana malalo fivorimbe voalohany zay fotoana mba hiarahantsika mivavaka meno afatr'Andriamanitra mitovy avy amin'ireo fiangonana marobe niventsika rehetra ka atsapahantsika rehetra fa tena ho atsika izany afatra izany ary mampahery atsika ka mampiseho hoe ay Andriamanitra tena miasa izy te hiasa izy ary tia atsika izy te haneo ny fitiavana atsika izy ary te hamonjy atsika izy te hanamasina atsika izy te hanamarina atsika izy manaiky ho dioviny ve isika mba hatsapahantsika mihitsy fa tsy fotoana verimaina ny fivorimbe tahaka izao fa hanapahantsika hevitra lehibe mihitsy ny hoe kristianina tian'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra ho voadio tian'Andriamanitra ho sasana ka mibebaka mody avy aty miala amin'ny ratsy fanao ary tsy miverina amin'izany intsony manomboka izao ka ho mandrakizay tsy tsony zany
zany toetrarah zany satria Andriamanitra tena miasa izy te hiasa izy manaiky ve isika fa ho diovin'Andriamanitra manaiky ve posasan'Andriamanitra. nandritra mifandraisam-pitaniana noho ny ilazany filoha marika Ravalomanana fa tena tafalatsaka tanteraka anaty fahasaizana ny vahoaka malagasy manerana nosy amin'izao. Leo tanteraka ny malagasy manoloana ireo tsy fihetezana rehetra hita eto amin'ny firenena. Leo ihany koa ny amin'ny faharatsiany ny sosialim-bahoaka amin'izao. Mbola afaka miandrandra fandresena sy fiovana nefa ny vahoaka malagasy raha mijoro sy manao ny fahamarinana. Tena azoko saretsaina ny fanaritsika rehetra dia mba azo an'ilay fahamasinana lay fahamarinana araka ny toriteny teo. Tsy mora nefa zany fa mila fandavatena sy fahasahina ary fialana ny ratsy fanao satria raha tsy miala amin'ny ratsy fanao koa tsika tsy anana famonjena. Dia magataka mafy amin'Andriamanitra isika mba samby hoamasinina ary hoamarinina anana finoana matanjaka mba ho afaka an'izany fahoriana fijaliana. Tena leo tanteraka ny vahoaka malagasy zay toerana nalehako tany amin'ny faritra Vatra rehetra iny dia nandeha tany a Sofia, nandeha tany Antsinanana, zay hitako rehetra dia tena mitaraina tsy mihinan-kanina, taraina tsy manam-bolona. Zay hita rehetra aleo zay président, tena leo zay. Dia tambavaka ho mba tsy ho leo intsony ianareo fa ho amasinina ianareo dia ho amarinina ianareo. Teto nahitako an'ilay valina. Mangataka mafy amin'Andriamanitra isika ho amasinina ny firenentsika, ny mpitondra antsika isika satria tena nametra-panontaniana lalina dia lalina hoe fa dia nahoana loatra Andriamanitra reto vahoaka malagasy reto dia mijaly toy izao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny sinôda-paritany Ariva Avaradrano ity fihaonam-be natao androany ity. Voasolo tena nandritra ity fanompoam-pivavahana ity avokoa ny fiangonana rehetra any amin'ity sinôda-paritany ity. Ankoatry ny filoha marika Ravalomanana dia anisany nanatrika ity fihaonam-be androany ity ihany koa ny solombam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotiko Madagasikara distrikana Avaradrano, Jerry Randriambolaina sy ny ben'ny tanànana Lasora ary ny ben'ny tanànana Bodrabiby. Zay iny raha tsy hevintsika kely zany dia fihaonam-be izy iny ny eo anivon'ny sinôda-paritany Ariva Avaradrano teny Ampahadralambo, teny Ampahadralambo ny akaikaiky Bodrabiby eny misy an'izany ery faraparatra ery ka dia nazava ny afatra na zany ny entin'ny président synodal ny Ariva Avaradrano amin'ny tontolon'ny fiangonana io na zany ny teny ray aman-dreny ny teny président Marika Ravalomanana izay nanatrika atao ihany koa moa zany ary navonja ihany koa ny zavatra teneny ny fahamarinana, ny fahamasinana dia ahoana mihitsy ity Madagasikara ity, ahoana ny vahoaka malagasy fa dia mila andraikitra ihany koa zany ho izy na raha-pirenena mitohy ihany fifidianana sy sisa raha tena manao fahamasinana fahamarinana daholo miatrika an'izany fifidianana zany ary voalohany amin'izany ny fanajana lalam-panorenana dia mandeha ny raharaha. Zay le izy zany. Efa eto akaiky eto ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'tika Madagasikara ato amin'ny distrikana Avaradrano ny député Jerry Randriambolaina. Faly miarabanao député Ndahoary. Ya, faly miarabanao namanarina ary miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ao ambadika eo. Miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manjo izao fandarana miara-manontsy indray isinareo any ampitan-dranomasina ary itsika eto Madagasikara ihany koa indrindra arapaina manokana itsika ao amin'ny distrikana Avaradrano izay anaovana kokoa manokana satria distrikana lany aho dia mankataka foana no anaovana izay kokoa zay namana rindra arabe mananjara dia fotoana indray zao entitsika anaovana tafatafa sy famakafakana eto amin'ity fandarana ity. Tonga dia raisitsika amin'le teo satria ianao tao tamin'ity le fihaonam-be ny sinôda-paritany Ariva Avaradrano ity. Resaka fiangonana moa le izy fa teo ihany koa ny afatra mavonja no entin'ny président Marika Ravalomanana, zanaky ny FJKM ihany koa izy Avaradrano ihany koa izy filoham-pirenena teo aloha izy ray aman-dreny izy dia fahamarinana, fahamasinana sy ny sisa fiatrehana ny raharaham-pirenena. Inona azon'ny député Jerry ambara? Ya, nanatrika an'io fihaonam-be tokotra ny tenako izay fihaonam-be mifanojo tamin'ny fankalazana 520 taona ny sinôda ihany koa eo ihany koa ny
atao hoe fionambe voalohany tamin'ity taona 3 tia zay natao teo amin'ny commune Ambotrabiby tao amin'le fiangonana na Fokotany atao hoe Ampahadralambo no nanaovana ny fionan'io ary fampitohy amin'ny afatra zay nataon'ny FFKM tamin'ny fanambarana nataon'ny FFKM ihany no mbola nitohy taoko ihany koa i namana Rinangam-Piamananjara satria tena marina hoe fiangonana ary fankalazana ary indrindraindrindra hoe fionambe kanefa manana andraikitra sy adidin'ny fiangonana amin'izay hoe fitaizana ny kristianina ary indrindra ihany koa fitaizana ny vahoaka malagasy satria vahoaka malagasy dia kristianina daholo ihany koa nakabetsany na dia misy ary ireo atao hoe finoana hafa ihany koa dia matsapa fa manana andraikitra manoloana ny manoloana ny atao hoe fahantrany vahoaka malagasy ny fiangonana eo ihany koa nefa ny mpanao politika izay tsy afaka miala amin'izay ihany koa indrindraindrindra raha ny vanim-potoana iainantsika amin'izao dia efa tena mampikaikaika ny vahoaka malagasy mampikaikaika ny mpiarabelona rehetrarehetra raha atao hoe ny fahantrana izay iainantsika eto dia matsapa tena ny fiangonana araka ilay lazaina teo hoe manana didy sy andraikitra lehibe amin'ny atao hoe fanetanana ny olona ary indrindraindrindra hoe fisoratan'ny olona ihany koa any anatin'le lisy-pifidianana zay mbola resantsika manokana moa ny momba an'izay amin'ny resaka génie avy eo dia zava-dehibe loatra satria samy mandray ny andraikiny manoloana ny andraikitra sy ny adidy misy azy zany na ny fiangonana na ny mpitandrina na ny vahoaka tsotra na ihany koa mpanao politika ny antony mantsy dia raha atao hoe ny fahalalana ny zavatra misy dia tena hoe ilaina mpitondra endry mpitondra matahotra an'Andriamanitra ary mpitondra tena hoe mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana mihitsy ny tokony hitondra sy hanavitra amin'ny firenena raha amin'izao firenentsika izay atao hoe efa latsaka andavaka izao dia izay no afatra tena nampitain'ny FJKM no entin'ny présidence nodale moa izay toriteny ny niarana inoantsika teo ihany koa ny afatra izay nampitany président Ravalomanana ary anisany tena hoe nahitana lesona mihitsy na atao hoe fionambe ohatran'ireny ary dia tsapa sy hita le vahoaka manatrika na le kristianina tonga manao ezaka tonga amin'ireny toeran'ireny tonga amin'ireny fivorian'ireny kanefa tena hoe fa tena ao anatiny tena tsy fisina le olona dia tena taratra ety ivelany zay zavatra ny zavatra hita tamin'izay fionana natao tamin'ny asabotsy namana Rinangam-Piamananjara ka izay no natonga ny président Marc Ravalomanana hoe napita an'ireny afatra ireny ary nanao an'ireny kabary atao hoe mafonja ho an'ny mpanao politika ho an'ny mpitondra firenena ihany koa indrindraindrindra satria tsy afaka amin'izany ny mpitondra firenena satria ny antony dia tena hoe raha mitondra firenena ianao dia tena hoe ametrahana fanontaniana hoe noentinao kaizy ty firenena ity noentinao tany amin'ny atao hoe fahombiazana sy tena hoe fiadanana sy atao hoe tena soan'ny vahoaka malagasy sa hoe noentina tany amin'ny fahavirezana le izy zay mihitsy le izy député Jerry Randrebolaina maro moa zany nefa miteny ray aman-dreny ny FFKM ny FJKM ny katolika tamin'ny alalan'ny secrétaire général ny fivororam-ben'ny eveka ny monseigneur Gabriel Randrenatenaina vonarahantsika société civile maro be sehatra iraisam-pirenena miteny daholo fa tena misy ny tsy meno dia nefitsika tsy sasatra mihitsy no miteny zany ny tiako Madagasikara ny mpanohatra sy ny sisa teny foana hoe zao ny tokony ho izy indrindraindrindra hoe arao ny lalam-panorenana indrindraindrindra manoloana n'izao fotoana fiafarany fitaom-piasan'ny filohan'ny repoblika zao dia lasa mipopotra daholo ny fitenena ny eto zero nefa tokony ho zay no izy ahoana momba izay député Jerry zavatra mahafinaritra namanarina dia atao hoe fa samy joro daholo na ny fiangonana na ny olon-tsotra na ny société civile manoloana zany ny zavatra misy eto Madagasikara ary anisan'ny atao hoe tena antso goavana ary indrindraindrindra fanambarana goavana no nataon'ny fikambanam-ben'ny eveka teto Madagasikara raha reny atao hoe fanambarana nataon'ny eveka ireny mbola tsy mahatonga saina ny olom-pirenena tsirairay na mpitondra ihany koa dia anisan'ny hoe efa tena inona loatra angamba raha reny zavatra ireny zany tsy mbola ho raisin'ny mpanao politika indrindraindrindra ny mpitondra fanjakana zay atao hoe tompona andraikitra voalohany manoloana an'izao zavatra misy eto Madagasikara zao vozina foana le izy hoe inona marina moa zany le zavatra misy eto Madagasikara
voalohany indrindra de tena hoe ny fahantrany vahoaka malagasy de tena mampitsiokaika eo ihany koa ny tsy fananana asa eo ny atao hoe reny resaka lisy-pifidianana tsy mandeha am'izay loniny raha ny zavatra misy raha ataoko hoe ny zavatra hita tena Nefa io lakle de tena hoe tsy araky ny eritreretana anazy ny atao hoe fanavoizana tanteraka ny lisy-pifidianana na hoe ny refonte total ny liste électorale zany ny antony masy de tena hoe arakaraky ny nasiana fanitsiana sy ny nanentanana ny olona dia mbola latsaka be amitsika am'teny zao ny olona voasoratra anarana sy nanao zay fanitsiana zay tany anaty lisy-pifidianana rehefa natao nefa fanadihadiana sy ny fidinany fotony de tena hoe inina atao le zavatra ary tena fananina satria sady efa manitsy an'le izy ianao no mbola manentana ny olona isoratra kanefa ny résultat zany milatsaka le olona tafiditra anatin'le lisy-pifidianana ny zavatra lisy amin'ny mahafinaritra de misy fokotany président pokotany sy comité pokotany sy ny vice-président vitsivitsy ataoko hoe mbola vitsivitsy ary nentanako ny hafa ihany koa zay tena hoe mahita hoe tsy fetezana zay ary de izy ireo mihitsy no mandeha mitety varavarana manao portaporta indray manentana ny olona ary isorana n'izy ireo manokana zay zavatra zay satria zay ny tena tokony ho izy zay zavatra zay satria reo olona eo fa tena leo misoratra izy androany rapitsy tsy ao misoratra izy raha afaka apitsy andraso kely aloha fa misy taratasy le sosy iny tsy ao misy le carnet kely iny tsy tonga aty aminay zay zavatra zay anisan'ny zavatra mametram-panontaniana tsika moa teto amin'ny MBS tamin'ty marainty raha tsy diso dia MBS radio dia nandray ireo tompona andraikitra tamin'ny senia za mbola tsy naheno fa apitaiko eto amin'ny miara-manonja ihany le afatra mba ho tafapaka any am'ireo tompona andraikitra senia hoe verifio tsara fa ho amin'ny farany volana mety fiafaran'ny fisoratana anarana raha tsy diso herinandro sisa herinandro mahery de zay no mbola nanentanana antsika vahoaka sy anareo tompona andraikitra senia hoe mba tokony mba ho tafiditra ao daholo ny olo-pirenena rehetrarehetra sy ampytaona sy ireo rehetrarehetra zay mananjo ifidy de tokony efa mba tsy ho disotsony zany ny lista avoaka orinan'izao orinan'ity afaraka amin'ny telopolo ny volana me 3 ty ary tsy ho tafiditra ao tsony ko rehefa tsy tokony ho ao maty ny any fokotany avy ohatra miatsofoko zalany zay mihitsy le izy misy nefa maty mbola ao misy ihany koa nefa ny olona tsy ao am'le toerana io nefa tafiditra ao misy ihany koa amin'ny olona tafiditra fa any toerakafa fa tsy ao am'le fokotany tokony zany izy daholo zany rehetrarehetra zany tokony ho jerena tsara mialohany amoahana an'le lista zay tena hoe lista farany zany ary zay ny anaovana antso avy ry vahoaka malagasy izay tokony ifidy sy ampytaona rehetrarehetra fa rehefa tsy tafiditra anatin'ny lista fanavaozana io anao de tena tsy ho tafiditra tsony tsy afaka ifidy tsony mandritry ny 10 taona indray ka mbola alahoery fomba fitenenana andao tsika isoratra anarana nanzay anatin'izay lisy-pifidianana fa zay ny tena zava-dehibe ary fandraisantsika olo-pirenena tsotra na mpanao politika andrara sy fisoratana anatin'izay lisy-pifidianana zay sy andray anjara ny fifidianana no afahantsika mamoaka n'izao firenena zao satria raha tsika mafantatra fa be dehibe foana ny atao hoe alabato na nisy an'ireny atao hoe nisy an'ireny tamin'ny farany teo reny le resaka doublon zay isoratsika ny atokotiko Madagasikara sy président Ravalomanana sy ny ekipa rehetrarehetra hoe tsy niandryandry tsony nananandraikitra fa de tena nanentana vahoaka malagasy nanerana ny nosy ary zay no antony nahitana an'le lesoka rehetrarehetra reny de reny zany le atao hoe tena lesina ao atsika ny 2018 iny fa nafahatsika nahita ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ary afahatsika sady misoroka no mety ao alabato na mety mikimaky ho ataon'ny hafa ihany koa am'izay mbola eritreritra hoe anao zavatra tsy mety na anao fifidianana tsy madio na fifidianana tsy mangarara ihany koa zay zany ny zava-dehibe na izany na zany tsika de miezaka foana manara-maso sy mijery hoe inona marina no fanomanana inona marina no atao hoe zavatra mety ho atrehatsika sy iomanantsika manoloana zay fifidianana am'ty taonyty zay ihany koa zany no anisan'ny mbola mametram-panontaniana ihany na manarinana be mananjara hoe rovina marina no avoaka ny gouvernement tantaty-pifidianana mba hahafahan'ny olo-pirenena irotsaka na ho candidat ihany koa am'ty 2023 ty fa zay moa zany anaovana antso avy foana fa izy no atao hoe tompony lakle mamoaka an'izay adady zay ka
zay ngamba no afaka anambaka aloha namana Rina Rabe Mananjara. Mazava tsara zay ka hoe fifidianana tsy maintsy ho avy ny fifidianana. Le fitondrana tsy mety mamoaka an'le atreto aloha tsy mety mamoaka an'le date officialy. Seny nefa efa namoaka fofopofony zay lazaina teto amin'ny MBS efa namoaka fofopofony fa mbola tsy officialy iny fa iny aloha ny voarainy ny olon-drehetra de miainga amin'iny aloha zany ny atao hoe analyse sy ny kajy isan-karazany. Raha misy ny olana amin'izao fotoana zao eo amin'ny resaka hoe fikarakarana ny fifidianana raha tsy ilaza fa tsy ny lisy-pifidianana. Ny fotoana mandeha voalaza ny lalam-panorenana député Jerry Randriamilaina fa mifarana ny fitaom-piasan'ny président-ny république. Tsy tokony hihoatra an'izay voalaza ny lalam-panorenana zay fitaom-piasany izay. Raha misy zany ny olana tsy maintsy vahana amin'ny fomba rehetra mbola ao anatin'ilay fitaom-piasan'ny filohan'ny république fa tsy ao aorianany tsy mihoatra n'ilay vanim-potoana satria tena manisa andro mihitsy isika. Sao de misy mieritreritra any hoe hitaro aloha de tetezana makatsy tetezana mankoatra tsy resaka tetezana ao anaty lalam-panorenana. Zay mihitsy namana Rina. Mbola ho anahy manokana zany mbola tsy tara. Zay hoe fifampiresahana na hoe fomba namboarana zay tokony ho atao mialohan'le fifidianana. Mialohan'ny fotoana hiafaran'ny fitaom-piasana filoham-pirenena. Zay mihitsy le izy. Mialohan'ny fiafaran'ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena mialoha ihany koa ny atrehantsika ny fifidianana. De vahana zay olana be dehibe zany mbola olana raha atao hoe resaka seny io na ny resaka atao hoe code électoral ihany koa zay mbola misy mametra-panontaniana be dehibe momba zay zavatra zay moa. Eo ihany koa na hoe ny resaka ACC ihany koa zay mbola mampatahotra ny olona ihany koa zany hoe ahoana marina. Reo rehetrarehetra zao zany mbola tsy tara raha hoe hiditra amin'izay fifampiresahana zay ny gouvernement na ny filoham-pirenena ihany koa. Azahoana le fifidianana anjakan'ny fahamarinana le tanjona mantsy. Zay ny tanjona. Zay ny tanjona zany de arak'ilay lazaina tao hoe tsy tara hoy koa ary mbola afaka manao an'izay tsika. Roa zany ny anisan'ny saka nafakany hoe hiditra anatin'ny vanim-potoana ataontsika zavatra efa tena mahantra zao hoe vahoaka malagasy mbola hiditra anatina tetezamita firy-taona indray. Fa mana ny olana zay tsy midika mihitsy tetezamita ny anaran'izay. Tsy midika tetezamita. Ny antony mantsy de tena hoe raha hiditra anatina tetezamita tsika de atao hoe azo eritreretina misy crise eto na misy ady eto. Zay ny tokony hirosotsika anatin'ilay tetezamita. Fa tsika tena hoe mbola ao anatin'ny fotoana fiasan'ny filohan'ny république no amaolana mbola misy zavatra tsy hita hoe tsy mety tsy tetezamita zay de azo ifampiresahana zany zavatra rehetra zany satria tsy midika zay zavatra rehefa misy fifampiresahana de hoe hiditra anatina tetezamita tsy zay le izy fa ny fifampiresahana entina anamboarana sy anatsarana ny atao hoe firafitry ny reo ambaratonga mpahefana zay mikirakirana fifidianana zany de tokony isy fanamboarana ao. Ny antony zany de tena hoe tamin'ny 2018 tsika nahita lesoka be dehibe tao amin'ny CENI de zay lesoka rehetrarehetra tao amin'ny CENI zay no tokony ho amboarana zany mialohan'ny fifidianana. Ny fanamboarana an'izay nefa fifampiresahana miaraka amin'ireo mpanao politika miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena miaraka ihany koa amin'ireo atao hoe olona zay tokony andray andraikitra ao anatin'izay atao hoe fifampiresahana zay zany manoloana ny hoe fanamboarana ny fifidianana zany. Ka tsy afaka misy zany hoe hidribla rery ohatra hoe ny eo amin'ny mpitondra ny rafitra isan-karazany mpikarakara amin'ny fifidianana hoe ny CENI de sao de eritreritra hoe hidribla rery eny hoe izy ihany no amahany eo de konikoninao de hitady vola ry hijokojoko atsy hijokojoko nefa le izy efa hita hoe efa tena problema de no atrehandry zareo ary tsy ampy mihitsy le vovokaina ary teto moa efa niteniteny zay ny ilana le hoe fiaonam-be-pirenena tamin'ireny fotoana ireny efa niteneny zany andao iarahana amin'ny resaka io de ohatra nisy ny avonavona tamin'izany sy ohatran'izany de io nefa zao piretin'ilay sehatra iraisam-pirenena piretin'ilay vahoaka malagasy piretin'ilay zava-misy piretin'ny fotoana député Jerry. Ka indrindra mahatonga an'le resaka mandehabe hoe lasa vokatry le tsy fandraisana ndraikitra ve sa hoe le tsy te hifampiresaka de mieritreritra ny
anao tetezamita nefa zay tetezamita zay de tena hoe mitovy mety na mitondra n'le firenetsika makany anatin'ny tena hoe fahantrana tanteraka ny tetezamita zay mantsy hoe tapitra ny fotoana fiasany ny filoam-pirenena perinasa dia manomboka eo no asiana zany resaka zany efa tsy zaika olona zay ny lalam-panorenana ho antsika zany am'izao fotoana zao hoe indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana na gouvernementa tsara foana amina atao hoe fitantanana firenena ohatr' zao a dia mba tsara fiafarana ny fomba fitondrana firenena zany ho an'ny mpitondra ho an'ny gouvernementa ihany koa satria raha tsara fiafarana ianao amin'ny atao hoe fitondranao firenena dia mbola azon'ny vahoaka malagasy eritreretina foana ianao rehefa tonga ny fotoanan'izay mbola irotsahanao ihany fa zay mahatonga n'le sanatriandresaka hoe tsy filaminan'le firenena na mety hoe fahatezeram-bahoaka sanatriavina vokatry le fanaovana zavatra zay atao hoe tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy tsony tsy mendrika ho an'le firenena tsony a zany mbola hidirana anatina tetezamity zany mbola misy fotoana mambolana maromaro vitsivitsy mbola ahafahana mifampiresaka de ho ana manokana hoe tsara foana mifampiresaka satria ny fifampiresana no ahafahana Jolay, Aogositra, ka Septambra ho ana manokana mino fa mety ho resy lahatra ihany mpitondra fanjakana na gouvernementa hiditra anatin'izay fifampiresahana zay a mba tsy hidirantsika mbo ilatsaha fanamasina am'lady ho avy patekoty zay indrindra le izy efa nataon'ny mpitondra fivavahana sy ireo mpitandrina mihitsy hoe nanaovana antso avy hoe tsarytsika mba mahay mifamela tsarytsika manala zay atao hoe zavatra tsy mendrika na tsy mety teto amin'ny tany sy ny firenena ho antsika mpanao politika zany no resahako eto mba hahafahantsika zany hoe mandray amin'ny fanamasina ihany koa ary indrindra aorinan'izay a de mety ahita vahaolana eto amin'ity firenentsika mba hahafahantsika miroso anatina fifidianana madio sy mangarahara zay tena hoe takin'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika ary indrindraindrindra takin'ny atao hoe ny raisam-pirenena mihitsy koa ary atao hoe fifidianana madio sy mangarahara zay ie manona an'izany rehetrarehetra zany ny foto-kevitra ijoroany ny tiako Madagasikara tarehan'ny président Marc Ravalomanina tsy miova mihitsy atao ny lalam-panorenana fifidianana madio sy mangarahara fanjakan'ny fahamarinana ao anatin'ny tena hoe fanajana ny demokrasia ary zay koa ne no tenin'ny sehatra iraisam-pirenena ka izay le hoe foto-kevitra tsy miova zay député Jerina Andriamolaina ny ao Avaradrano zay distrika adidinao na alany ianao dia tsy mikely soroka fa tonga de misy fionambe zao amin'ny sapo tonga de afaka resahana le izy satria efa mandeha ihany koa ny fotoana inona ny foto-kevitra hoe ijoroany zany inona no atao amin'izany sy ny sisa Avaradrano midadasika ia marina tokoa zany a fa tena anao zay fionambe zay a ny tima eto amin'ny distrika Avaradrano ary io zany de tena hoe fionambe zay a tsy ho an'ny tima ihany fa ho an'ireo olona zay tena hoe nanatevin-darana ihany koa eo ihany koa ireo olona nasaina maro sy ireo atao hoe mpiaraka mitolona indrindraindrindra ihany koa ireo rodobe ampanohatra ihany koa zay nasaina manokana zany ny RMDM anatrika ny zay fionambe zay atao amin'ny espace Lion d'Or amin'ny 10 maraina amin'ny asabotsy 27 mai 2023 io zany mbola ho azavain'ny équipe Distim eo moa ny fanampiny rehetrarehetra sy ny jeune team ihany koa zay tondra fanazavana fohifohy eto daholo de ny fanetanako fotsiny de hoe fionambe zay tena hoe etsona ny vahoaka Navaradrano ray manontolo ny antony de eo ihany koa le mbola fanetanana zay hoe mbola isoratra ndre mbola tsy voasoratra anaty lisam-pifidianana eo ihany koa fanomanana an'ireo olom-pirenena rehetrarehetra zay amin'ny distrika Navaradrano mba hoe hovonona am'izay atao hoe fiatrehana ny fifidianana amin'ity 324 ty de ihany koa moa zany ny afatra majinijinika tiana ampitaina ho an'ny atao président Ravalomanana eo ihany koa no ho an'ny bureau politika de zay fionambe zay zany hoe fionambe zay misy olona maromaro nasaina ihany zany amin'izy io de ny fandaminana rehetrarehetra moa zany sy ny zavatra pitsopitsony ho azavain'ny Distim sy ny jeune team eo ihany fa ny fanetanana antsika mponina Avaradrano sy ny mpikambana anatin'ny atokotiko Madagasikara moa zany no hitondraky fitenenana eto fa dia izy ireo no anazava kokoa ny pitsopitsony rehetrarehetra ahafahantsika manatrika zay fionambe zay ao Anosy Avaratra ao amin'ny espace Lion d'Or
eny ary zay zany no atao hoe teny fanentanana no entin'ny député Jerry Randriamilaina manoloana zay fotoana lehibe amin'ny sabotsy zay atao paraparana amin'ny fandraisana anjara ny député Jerry Randriamilaina inona ny afatra tianao entina zany mialohana andraisantsika ny jeune team sy ny dis team. Ny afatra alefako dia mifanentanana ny vahoaka malagasy vahoaka navaradrano amin'izay atao hoe fionambe zay ao amin'ny Lion d'Or zay ny tanana tsika rehetrarehetra ry zavatra nisany nafinaritra tamin'ity fanomanana ity koa namana Rabe Mananjara dia tena hoe ny commune 12 reo mpikambana comteam tao amin'ny commune 12 eo ihany koa reo atao hoe olotsotra dia eo ihany koa reo olombofidy zany niaraka tamin'ny tenako tamin'izay fanomanana zay ary anisan'ny hoe tena nahitana fahavitriana indrindrindrindra ho an'ireo vahoaka malagasy ireo mpikambana tokotiko Madagasikara amin'izay fanomanana rehetrarehetra dia efa isorana manokana sady izy ireo ary mino fa zava-dehibe no atao hoe hiatrehantsika ny fotoana io amin'ny 27 mai ho avy zao amin'ny asabotsy zany dia ny fotoana moa dia amin'ny 10 maraina fa dia antsika mahita azy zany. Antsika mahita avy amin'ny sabotsy mifankahita amin'ny sabotsy mifankahita ny anao izay varatra amin'ny Lion d'Or dia isorantsika ny député Jerry Randriamilaina député zany voafita amin'ny alalany tiko Madagasikara atao Faradrano nitondra an'izay fanazavana maro samihafa izay. Eny ary mito ihany ny fandarantsika horaisitsika ny avy eo anivon'ny tanora tiko Madagasikara hitondra ny fanazavana izay tokony ho fantatra ihany koa zany manoloana ny fotoana lehibe amin'ny sabotsy ny tanora mantsy dia tena hoe manana ny toerany lehibe amin'ny raharam-pirenena tahaka an'izao satria jererinao any amin'ny lisam-pifidianana ny tanora no maro anisa akoatran'ny vehivavy sy ny tanora ny tena maro anisa ka izay no tena hoe tsy maintsy hanomezantsika sehatra ny tanora fa tanora ihany koa indraindray mora voarebireby sisy eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina eny ary tondra fampitehana mihitsy raha tsy mitandrana fa rehefa ny tanora ihany koa mandray andraikitra dia tena azahoana vokatra tsara zany ho an'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena. Namana toky izay jeune team tanora team miarabanao tonga eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada. Miaraba namana Rena Rabe Mananjara, miaraba ny mpian'ny miara-manonja ihany koa, miaraba manokana ny vahoaka Navaradrano, indrindra fa ireo tanora tiko Madagasikara namana, dia miaraba ny vahoaka malagasy tsy valiko voly ihany koa. Eny ary hiditra amin'ny votoatany sika araka voalaza teo moa zany fionambe eny Avaradrano amin'ny espace Lion d'Or nosy avaratra eo inona ny fandraisana anjara ny tanora ho an'ny tanora eny Avaradrano amin'ity fionan'ity aloha ary ny tanora ihany koa tanora na Avaradrano manoloana ny raharam-pirenena ny fifidianana sy ny sisa tonga dia menanao sehatra. Eny namana Rabe Mananjara matoa moa zany ny dis-team nanao ny fionambe fivoriam-beana Avaradrano dia raharaha politika ny resahana amin'ny maha tanora ny tena dia manana didy sy andraikitra ihany koa izay tanora satria voalaza foana hoe ny tanora no avin'ny firenena. Eto dia mialohan'ny dirako amin'izay resaka fionambeana Avaradrano izay dia te hamerina kely ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana manao hoe misy mpitondra veto Madagasikara tamin'ny fitondrana teo aloha. Te hamerina ireo zavatra nytenenindreo namana Rena Rabe Mananjara hoe tena mbola misy mpitondra koa ve amin'izao fotoana izao satria nahoana délestage, raha délestage zany no resahana namana Rena Rabe Mananjara dia tsy mbola nisy ngambany hatramin'izay na 80 taona ny teto nazahoantsika ny fahaleovantena zany nisy délestage hoe adiny 4 adiny 9 teto amin'ny renivohitra Madagasikara. Amin'ny mahatanora ny tena dia te hitondra tenin'ireo tanora namana ny tena tanora izay miary satria nahoana ny fanjakana efa tsy mamorona orinasa mba hahafahan'ny tanora miasa. Miezaka ny tanora mba miezaka amin'ny fiainana miary dia manokatra orinasa. Rehefa manokatra orinasa izy ireo dia ny orinasa tsangany dia miankana be da be amin'ny herinaratra, ao ohatra ny cybercafé, ao ny multiservice maro isan-karazany, ao ny resaka
ouvrage métallique, ouvrage bois zay mila herinaratra zany. Ao ihany koa ny fiarina rehetra miankina amin'ny herinaratra zany toy ny fampiasana frizidera sy ny sisa. Rehefa manokatra orinasa izy ireo namana Riana Rabemananjara dia inona ny zava-misy? Tonga ny délestage. Rehefa tonga ny délestage dia inona no metra ny zavatra misy eo amin'ny fiainana? Adiny 4 tsy mandeha ny jiro, adiny 4 ianao zany tsy miasa, adiny 4 ianao zany maty antoka nefa ny jiro aloha, ny ovatrano aloha. Dia eo dia tsy voaloha intsony ny ovatrano, tsy voaloha intsony ny karama mampiasa rehetrarehetra. Dia rehefa miary izy ireo dia kivy reraka ho azy dia mitsingidina ny orinasa dia mitombony tsy anasa. Lasa mitombona iny tsy anasa nefa fanjakana nefa tsy mamorona orinasa. Ka dia eto dia miteny manentana antsika tanora rehetra. Inona ihany koa ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'izany? Resaka tsy fandriam-pahalemana. Raha mijery Facebook izao tsika amin'izao isan'andro, maraina taondra hariva dia tena ahitana tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Maraina taondra hariva alina. Tena isaky ny vao manokatra ianao dia vaovao ratsy foana no hitanao amin'ny Facebook. Eny ambony moto ianao matahotra satria misy mivela amin'ny kibay, misy manindro ananjy. Amin'ny hariva izany moa dia tsy azo atao intsony ny mody hariva. Ny tena moa tanora dia mitondra moto matetika. Fa tena matahotra mandeha moto areo vao mitsofoka elakelan-trano dia efa matahotra hoe efa misy fomba fanaon'izareo indray manko amin'izao hoe na moto anankiroa dia indray mandeha eo aloha dia mibahana, dia ilay iray ato aoriana maniry dia tera eo ianao dia daroana dia mitsoaka dia lasan'izy ireo ny moto. Izany zavatra izany namana Riana Rabemananjara na tonga ny eto anivon'ny distrikana Avaradrano hanomana an'ity feonam-be ity hanentana ny vahoaka malagasy hiatrika an'ity fifidianana satria efa ho avy ny taonan'ny fifidianana, efa taonan'ny fifidianana raha teo isika dia isaorana ny député ana Avaradrano moa zany karakara an'ity feonam-be ity dia amin'ny 27 mai izy io no atao. Dia rehefa avy eo ngamba nitodika ho an'ny tanora ny amin'ny fanentanana. Eka, izay indrindra mantsy tanora samy vohy tanora daholo. Raha isika izao ny antoko politika dia misy miresaka hoe ny tanora no avy amin'ny firenena, tanora kanefa hoe entina makaiza le tanora ho an'ny tombontsoa ny tena fotsiny ve sy ho an'ny tombontsoa natoko sa hoe ho amin'ny tombontsoa ny firenena. Raha ny tanora eo anivon'ny tiako Madagasikara ny jeune team efa diso fantatra maro ny fandraisana andraikitra fa ity tena hoe raharam-pirenena goavana satria hoe fifidianana fanavotam-pirenena hoy ny député Rabekijana. Ny tanora maro anisa raha ohatra ka jerena ny lisam-pifidianana ny tanora no maro anisa reo tonga taona ny tanora dia ahoana ny tena hoe famatorany ny tanorana Avaradrano manoloana n'ity raharaha manga firenena ity hiatrika fifidianansika. Voalaza foana hoe ny tanora no avy ny firenena. Ary tavapetraka teo amin'ny toerana ny filoham-pirenena Andry Nirina Perinasa tamin'izany dia tena hoe babo izany ireo tanora. Na ny tenanay ara tamin'izany efa tokotika Madagasikara tena niezaka nampandany ny filoha Marc Ravalomanana. Io moa voka-pifidianana tamin'ny 2024 amin'ny mpandalan'ny lalàna ny filoha Marc Ravalomanana dia nitondra ny filohan'ny Perinasa. Ary teo betsaka ny nanantena zavatra tamin'ny filoha satria hoe tanora izy hanao zavatra izy. Raha jerentsika ngamba Marjefy efa taona teo aoriana namana Riana Rabemananjara. Tsy hitako hoe mandroso makaiza ilay firenena fa raha Marjefy rehetrarehetra hita dia tena hoe lasa nahantra ny firenena malagasy ary na izay tanora raha mba nanantena zavatra hoe tena eo zany ty fitondrana ity mandritra ny 4 taona satria tena hoe tanora izy, manana ny heriny izy, manana ny rehetrarehetra izy. Nefa rehefa nandela izy dia tena diso fanantenana ny tena. Ary izay no nahatonga ny tanora nahatonga ny tena andray andraikitra ny entana ny tanora namana hoe mijororo tanora. Na dia tanora ary isika dia misy ihany koa ireo olon-dehibe tena manana ny traikefany dia tsy izy izany fa ny filoha Marc Ravalomanana. Ary rahantsika mahita ny zava-nisy tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana sy tamin'izao fitondrana misy izao. Fa tamin'izany raha tsy fandriam-pahalemana izany no resahana tena na amin'ny alina na eny an-tokotany ary ny entana tany ambanivohitra tsisy mangalatra. Amin'izao tena tsy fantako hoe izay zavatra kely indrindra hatramina takotra vilany eny an-tokotany ary amin'izao misy mibata. Ka dia izay no hanentanana antsika tanora hoe marina fa tanora no mitondra antsika. Rahantsika mahita ihany koa ny vokatry izao fahatrana lalina izao
lalana ratsy ny tena zay resahana zany zao tsisy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony namana rinana rabe mananjara ka dia eo indrindra ny andraisanay andraikitra ho an'ny tanora tiako Madagasikara ao avaradrano ary ny zavatra hita rehefa mamory an'ireo tanora isika dia tena matsapa daholo ny tanora. Inona ny zavatra lasain'ny tanora rehefa le mamory zao nareo jeune team avaradrano, inona ny tena tenen'ny ralahy zany sy ry zavavavy ao avaradrano izay fanta za moa eny tena betsaka ny tanora. Voalohany indrindra aloha dia amin'ny mahatanora ny tanora dia ny tsy fananana asa ny tena misy eo amin'ny tanora zany, tonga dia zay tsy tanora jerenao zany dia tsy manana asa. Araka le niteneko teo misy ireo miahary kely dia mba manao seha-piariana anina miankina amin'ny herinaratra. Rehefa misy asa tonga dia misy asa nefa dia mitolefika ho azy dia miverina zero dia rehefa tsy manana dia tsy manana ihany. Manana diplôma koa lasa manapitra ny reto rehefa le tsy manana diplôma tsy hita hoe asa aizako ny fanjakana raha tsy mamorona asa. Ny manana traikefa ihany zao ny alain'ny orinasa fa tsisy hoe olona voavoaka fianarana zany dia tonga dia asa fa tsy maintsy hoe zay efa manana traikefa. Eo zany ny tena olana sedrain'ny tanora amin'izao. Zao asany mitaingina teleferika ery ambony ery miasa tsy. Zao asena mitaingina teleferika na zany mamaky azy. Na zay raha hijeriny sarandalana zany teleferika zany ary nge tsika tsisy avy voalohany zany 4 arivo raha ny vaovao eny tamin'izany mitaingina teleferika. Bus ary amin'izao tena raha mijery ianao namana rinana rabe mananjara eny an-dalana eny fa tena efa be da be zao ny olona mandeha tongotra. Hitanao eny an-dalana eny. Ary misy ary ny tena hitanao hoe mila hidona amin'ny poto raha hoe jerena hoe olona tsy tonga saina. Satria nahoana? Verisaina betsaka. Verisaina satria tena tsy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony ny fiainam-bahoaka. Tondra 2 alina zany ianao ray andro amin'izao tsy hita hoe inona dia lany, tsy hita hoe natao inona, tsy ampy dépense. Nefa ny karaman'ny olona tena raha 2 alina isan'andro zany tsy misy mahazo karama 2 alina isan'andro zany ny olona eny ambanivohitra. Dia izay zany ny olana be goavana sedrain'ireo tanora indrindra eny amin'ny faritra avaradrano ny tsy fananana asa. Na mandeha mivory ary izy namana rinana rabe mananjara sahirana amin'ny firesiny karazany satria tena tsy fanomezantsiny le izy satria tena araka ny tenena teo midadasika avaradrano izy ireo nefa tena manana finiavana dia tena mifanentana ary misy fotoana izay manao feonam-be fiara-banatratry ny taona fa tena liana ny tanora amin'ny resaka politika. Dia tena hitanao zany hoe tena miandrandra zavatra goavana, zava-bavao amin'ny filoha Marc-Ravalomanana. Tsapan'ny jeune team ny tanora tiako Madagasikara avaradrano ve ny lanjan'ity fifidianana ity hoe tena ity no ahafahana manova mipetsy fa raha tsy tia dia tena fefika sika ary ny fomba azahoana n'ilay fifidianana madio sy mangarahara anjakany ny fahamarinana ahoana ny tena hoe ampipon'ny tanora tiako Madagasikara na avaradrano manoloana an'io. Fikambanana tanora ny resahana atoko tiako Madagasikara. Raha ohatra ka fikambanana tsotra ilay izy namana rabe mananjara no hidiran'ireo tanora dia iny mazava ho azy hoe fikambanana tsotra. Fa matoa izy ireo tanora ireo miditra amina fikambanana toko politika dia efa miandrandra zavatra izy ireo. Miandrandra fiovana izy ireo satria fantany fa ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara no ahafahany mitondra ny etaetany ahafahany mamaly an'ireo filany sy ny etaetany amin'ny fiatrehany no avy ny fiainany. Dia tena izay no maharesy lahatra azy ireo hiditra ao anatin'ny atoko politika fa tsy hoe fikambanana tsotra na fikambanana misy eny amin'ny fiarahamonina eny fa matoa izy ireo tena miditra amin'izany atoko politika izany fikambanana atoko politika dia tena miandrandra izy fa tena hoe no avy ny ray manontolo mihitsy no lasa kilalao eto amin'ity firenena ity. Eny ary. Isaorantsika ny namana toko izay tanora tiako Madagasikara avy eo avaradrano zany tondra an'izay fanazavana sy fanentanana izay teninao farany ary. Ny teny farany dia ny fisaorana indrindraindrindra ho an'ny namana rinana rabe mananjara nanasany tena. Misaotra ihany koa ny MBS amin'izao miara-manondro izao. Ny teniko farany angamba dia fanentanana ho antsika tanora amin'ny 27 Mai 2024 zany hoe amin'ny sabotsy ho avy izao ny fiohanam-be antsika tanora antoko tiako Madagasikara tsy tanora fotsiny fa isika mpikatroka tiako Madagasikara rehetra eto avaradrano ka mitodika manokana amintsika tanora ny tenako. Eo ny fotoana anehoantsika ny herintsika fa misy isika tanora tiako Madagasikara eo avaradrano. Ho tonga maro isika ao anatin'ireo commune 12 efa misy ny fandaminantsika ny amin'ny fanomanana izany nisaky ny commune ho avy amin'io
ka dia manentana antsika entany ireo namana izay mbola matoritory a entany ny namana maro samihafa ny havana rehetra na dia tsy hoe ao anatin'ny atokotika Madagasikara fotsiny aina ry izy a fa mankafy fotsiny any filoha Marc-Ravalomanana dia afaka tonga ao ihany koa izy a dia manasa antsika anantona ireo tanora isaky ny commune zany satria misy tia kely hoentina rehefa mandeha any dia ifandaminy amin'izany ianareo any amin'ny commune ka dia makasitraka namana ara-piamananjara eny ary dia namana tokony isaorana be dia be satria maro ny hoe mila an'izay fanazavana izay fa dia araka ny tenena teo hoe ampisabotsy mifankahita any Nosy Avaratra ao amin'ny espace Lion d'Or zany amin'izay fionambean'ny Tiko Madagasikara distriktan'ny Avaradrano izay marina mihitsy ny tenen'ny namana toko teo tanora izy ary tena mahatsapa ny tena hoe fahoriana eto amin'ity firenena ity ny tanora zany tompoko ny fanotra ho an'ny firenena fa ny eto Madagasikara ny tanora ny lasa vesatra zany hoe olona tokony hamokatra dia lasa tsy afaka mamokatra noho ny antony tsy miankina aminy fa noho ny politika mpitantanana eto amin'ny firenena izay tsy mandeha amin'ny loany tsy maintsy misy resaka toe-karena io ary ny resaka toe-karena tsy maintsy mifamatotra amin'ny resaka politika mpanjakana varia ambony ery ka raha misy miteny hoe tena miezaka tena fa manao zay azo atao mihitsy any resultat aloha zao dia negatif raha ny eto Madagasikara tsy misy ny asa goavana le teny namana teo satria ny asa ihany no ahafahana velona ny asa no ahafahana mandohetra menomenona ny sasany tsy miditra ny etra tsy miditra ny etra ka inona ara ny etra hiditra eo le olona tsisy asa le olona tokony hamokatra tsy mamokatra fa lasa vesatra ho an'ilay firenena ka raha ho avy zany fifidianana madio sy mangarara eken'ny rehetra anjakany ny fahamarinana izay no tena vahaolana amin'ity firenena ity tsy misy hafa ny vehivavy dia lasa mivary tena manao makorelina izy mialatsiny tsy misy hafa ny lehilahy dia lasa manentaka izy kinona ary tsy maintsy le vola tsisy eo ampelantanana ny zaza marary dia izy laza izy mangalatra manjaka miditra ho azy ny asandemony dia mifanahy ratsy no ao anatin'le olona fa ingane mba fanahy tsara no ho azon'ny olona rehetra zany zay le fanahy avy amin'Andriamanitra zay araka ny toriteny izay retsika ombeny namana John Distim Avaradrano miarabanao namana John tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mata anonsehatra ary voalohany moa dia faly miarabany Rina Rabemananjara ny tena koa dia faly miarabany Tiko Madagasikara rehetrarehetrana eto Madagasikara izay tarihan'ny filoha Marc-Ravalomanana dia miarabany Tiko Madagasikara eo amin'ny distrikana Avaradrano koa izay tarihan'ny Solombavam-bahoaka Jery Randriambolaina ny antondia eto moa zany dia ho fanentanana ny fionambe izay atao amin'ny sabotsy ho avy zao sabotsy fahafito amby roapolo volana May 2024 izay atao amin'ny espace Lion d'Or dia izay zany no ny atongavana eto amin'izao fotoana izao tonga raha dia eto ny fanentanana ny namana John malohana zay fotoana be amin'ny sabotsy zay Distim Avaradrano dia rafitra andraikitra ary tompona andraikitra ao amin'ny distrikana Avaradrano ary efa misy rafitra rahanao dia ny Distim zany no miorganize ny zavatra rehetra izay atao amin'io fahafito amby roapolo ny volana May io efa misy andraikitra tsirairay no zaraina any amin'ny rafitra rehetrarehetra satria manaraka rafitra hoy aho satria misy ny comtim dia misy ny fokotim ka dia manentana antsika zany any amin'ny commune tsirairay avy mba anatona tompona andraikitra satria misy tike izay efa natao any tike izy io satria nofokena amin'ny tampihavanana no atao sy fionambe ary mitoromarika ny filoham-pirenena Marc-Ravalomanana dia misy tike any amin'ny nofokena amin'ny tampihavanana angalana sakafo ka ny any amin'ny comtim zany no mizara ny tike io dia samy mahazo tike tsirairay tsika rehetrarehetra manatona ny comtim na ny président fokotim ny mangala fangalana ny tike io dia amin'izay tsika misakafo daholo izay olona tonga rehetrarehetra any amin'ny Lion d'Or resaka sakafo zay fa eo amin'le tena fotikevitra mihitsy amin'le fionambe le fotikevitra amin'ny fionambe amin'ny 27 May io zany
de toromarika miandry ny toromarika avy any amin'ny eniny toromarika zay ho tenen'ny filoam-pirenena marika Ravalomanana antsika amin'ny fotoana io. De faharoa manarak'izay zany tsika zany de tokony iaona satria fa matorotoro loatra zay tsika ary efa tokony fo am'izay zao am'izao fotoana zao satria ny antony efa latsaka katerena ny firenena any anaty lavaka de fanentanana antsika tiako Madagasikara rehetrarehetra zay olona matsapa fa mafy zao fiainana ianantsika zao de manentana antsika rehetrarehetra zany ho tonga amin'ny 27 mai io. Zay zany ny tena votoatony ao sady fionambe no famoazana antsika rehetrarehetra satria efa any amin'ny lalana tsisy tsony ny alehan'ny firenena amin'izao fotoana zao efa mandeha any amin'ny lavaka makitsokitsoka de zay no anentanana antsika rehetrarehetra. Raha ny zava-misy moa tsy hoe anao laza masaka eto na hoe anao belazao eto fa zany hoe tiako Madagasikara zany de raha hoe ny distrikana Avaradrano matanjaka zany ary efa hatramin'izay zany anao efa hitoeran'ny tanjaka izany distrikana Avaradrano zany satria efa misy fotoana tonga de nirofin'ny tiako Madagasikara toerana député anankiroa zay lasa ny tiako Madagasikara daholo efa dia ny anankiray tamin'izay efa député Jerry Randrebolaina zay mbola député Aperinasa amin'ny zao fotoana zao ka zay indrindra amin'izao fiatrehana ny raharaha lehibe eto amin'ny firenena zao namana John Distim Avaradrano manahoana ny tena fitazonana n'izay herin'ny tiako Madagasikara ao Avaradrano zay amin'izao fotoana zao satria zao ny tena ilana azy zao ny tena mila ny ahoana azy koatran'le fionambe zany ao nosy Avaratra raha-pirenena mihitsy io. Ny raha-pirenena zany dia mazava be Monsieur Rina ny Avaradrano aloha dia mitazona foana ary voalohany raha amin'ny resaka fifidianana satria ny tiako Madagasikara ao Avaradrano zany dia tena matanjaka tokoa ary mbola voatazona ay hatramin'izao ny 40 commune na tsy misy be ny tanàna ary ny commune sasany mbola misy team maro ao ary team matanjaka mihetsiketsiky ka de mampanantena anareo zany zay vahoaka eraky ny Madagasikara tiako Madagasikara fa tsy anao namiloko kely ny team ny Avaradrano fa mbola mametraka izay fa ny Avaradrano de mbola voalohany foana satria anisan'ny ny voan'ny président rehetrarehetra teto amin'ity firenena ity teo Avaradrano zay zavatra zay nefa ho tazominay hatramin'ny farany satria ny filoha marika Ravalomanana koa dia vao amin'ny distrikana Avaradrano no mipetraka eny Amerika Sina ka de manentana zany zay mbola manentana foana hoe modely mihitsy zany modely ny Avaradrano ho an'ny firenena Madagasikara Madagasikara ny tiako Madagasikara zany ao Avaradrano ka de zay zany no afatra apita amintsika rehetrarehetra aza matorotoro fa mifoaza amin'izay tsika team Avaradrano zany ny voalohany foana hatramin'ny fifidianana hatramin'izay de manentana antsika zany mba hitazona an'izay herintsika hatramin'ny farany ary ny distima zany de vonina hiarasa amintsika rehetrarehetra tsy manavaka an'izaniza na ny comteam na fokoteam zay manatona anay dia miara-miasa aminay sotra tompo mazava zay maraparanantsika azy satria na hoe lana oaingana tsy maintsy isa ny fifidianana io zany zao ny tena atrehantsika tanjona de ny hoe manjakany ny fifidianana madio sy mangarahara ekeniny rehetra anjakany ny fahamarinana eny antsefatsefany eny aloha tsoriny misy ny matahotra fifidianana de misy anjakan'ny asan-demony isan-karazany mamilivily sy ny sisa sy ny sisa io ny président Marc Ravalomanana hoe mila apetraka ny rafitra raha ny tiako Madagasikara hatrany amin'ny fokotany amin'ny fanaraha-maso an'io amin'ny atsipiriany mba tsy anjakan'ny ratsy zany amin'izay resaka hoe tontolo mpifidianana izay ahoana ny eo amin'ny distrikana Avaradrano amin'izay hoe tena fanatanterahana ny teny de ataoko mihitsy hoe baiko avy any amin'ny président Marc Ravalomanana satria efa nisy zay hoe afatra ny entin'ny président Marc Ravalomanana zay ahoana ny fanatanteranareo an'izay mba hoe tena hoe hisy vokany zany lay afatra sy ny fitenenina avy any amin'ny président Ravalomanana zany manoloana ny fiatrehana ny tiraraha manky ty manomboka amin'ny fianatrehana ny fifidianana moa zany
de efa manaraka ny toromarika azy omen'ny président Ravalomanana satria misy fokitima eny tompo ny distima zany de manao descente mihitsy zao am'izao tsika nareo ny rafitra satria zany rafitra avaty ambony de commune na commune ka de zao zay zany efa namen'ny président Ravalomanana baiko mitokana mihitsy hoe manao fidinana eny fotony manetana ny olona ijery ny anarany ao anaty lisy mpifidianana commune enina amby folo mafimafy any le asanay nefa tsy maintsy tanterahanay zay distima zany de manatanteraka zany asa zany am'izao fotoana zao ary baiko nomeniny avy any ambony io avy any amin'ny bureau politique avy any amin'ny président Ravalomanana de manatanteraka zany asa zany distima mba tsy ho avery ny zavatra rehetrarehetra mampijaly ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de tena miasa mafy zay distima eto Varadrano ary io zany tsisy rehefa baiko avy any ambony moa de tsisy afaka manakanakana distima fa manatanteraka ny asanay zay atsaka ny siandavany amin'ny fanarahana ny anarana ao anatin'nisy mpifidianana sy ny fanomanana ny fifidianana rehetrarehetra satria tsy vita ny vava fotsiny izy io zay indrindra satria ny antony de izao raha hoe tiako dada nefa tsy misoratra anarana ianao de tsy tiany dada ihany zany ianao satria tsy ao anaty lisy mpifidianana tsy afaka mifidy ianao de dikany zany very ny vatony dada ka zay nanentanana atsika rehetrarehetra hoe tonga zay midina eny fotony mihitsy zany zay misy erina amin'izao fotoana izao zay ny misionay ary zay natonga anay nanao an'ity fionambe ty mbola ho fanairana lakolosy faharoany ray satria amin'io zany efa nanao ny toromarika ny distima nidina teny fotony de mbola ho ampiany président Ravalomanana ndray le toromarika amin'io fafito amby roapolo ny volana me io miaraka amin'ny bureau politique sy ny solombavam-bahoaka zay voafito teo Varadrano eny ary isaorantsika namana jaona zay avy eo amin'ny distima tiako Madagasikara districtna Varadrano mitondra an'izay fanazavan'izay teninao farany ary maranantsika azy ny teniko farany zany de manetana atsika vahoakana Varadrano rehetrarehetra isika tsy vaky folo zany mba tsy atorotorotsony zao ary anara-maso tsara ny momba n'io fifidianana io satria efa latsaka andavaka ny firenena tsisy afa-tsy ny filoha Ravalomanana any no afaka manarina izao firenetsika zao satria nisy teny maro be tabe tenena hoe nao anatin'ny FFKM ny kristianina no afaka manarina ny firenena ka de manetana atsika rehetrarehetra zany olona mampifidy rehetrarehetra eraky Madagasikara mba hanay andraikitra sy adidy amin'ny firenena am'izao latsaka davaka izao eny ary zava-dehibe zay fanentanana no entan'ny namana jaune zay amin'ny distima Varadrano araky ny rahantsika teo de isaorana ianao ary dia omendalana maleova malasana amin'ny sabotsy mifankahita ny anosy avaratra ao amin'ny Lion d'Or zany hoe tiako Madagasikara zany atoko manana maizy azy zany ary tena manao ny asan'ny atoko satria manaraka disiplinina manana foto-kevitra atoko voasedra tamin'ny lafiny maro mihitsy ka de zay ny tena mazava-dehibe an'izay resaka izay rahabaitsika ny namana fanira zafy manatany zay efa avy nanao entraînement tao ambadibadika tao tonga eto amin'ny miara-monjy IBS Radio Mada eny ary namana faniry resa-pifidianana resaka fiomanana amin'izany resaka tiako Madagasikara resaka fahatran'ny malagasy sy ny sisa no resahana teo daholo zany rehetrarehetra zany mandeha amin'ny fotoana 22 androany kely de tapitra ny volana me ndao ary zatsisy miaraba andrina de miaraba ihany keo ny technicienne zay miaraka amintsika ao ambadika eo sady manao kopakopa-tana antsika ny ekipa ny député Géry Randriambolaina zay mpitarika mavitrika eny amin'ny districtna Varadrano zay niaraka tamintsika tamin'ity maraina ity satria fantatsika fa goavana ny fionana amin'ny fafito amby roapolo ny volana me ho avy izao eny Varadrano eny zany ao amin'ny Lion d'Or araky ny fanaitanana sy filazana efa nentiny député Géry Randriambolaina tamintsika teo nentiny namana ihany koa zay mazava ho azy
zay nanetana avy amin'ny distim sy ny gentim zany hoe jaune avy amin'ny distim ny namana toky zay sady comtim ihany koa ny talata ny volonondry zay mitarika ny tanora ny tokotiky Madagasikara aty amin'ny district Navaradrano amin'ny fahafitorom-roapolo ny volana me zany hoe amin'ny sabotsy izao zany miomakomantsika any amin'ny faritra Avaradrano iny anatrika an'izay fionana lehibe izay miaraka amin'ny Flo Marc Ravalomanina sy ny distim, comtim, fokotim, famtim, gentim ho an'ny district Navaradrano zany hetsika goavambe io ao Anosy Avaratra ao amin'ilay toerana malalaka diso fantatry ny rehetra hoe Lion d'Or zany. Miarabantsika zay any amin'ny faritra de manerina izao tontolo zao manaraka ty fandaratsika ity mpiara-miasa amin'ny tsika ao amin'ny radio Madany MBS manerina Madagasikara. Maromaro ny vaovao tokony fampizarana fa ho an'ny fandrindrany fotoana aloha zany dia nomentsika vahana kokoa zany ny hetsika zay ho karakarainy Navaradrano amin'ny sabotsy ho avy izao. Na izany na tsy zany betsaka ny vaovao tokony ho zaraina amintsika eto anisan'izany ohatra satria mivory ny eny amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona ny fitambarany ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona no antsoina hoe anteny mera araka ny fivorimbe ara-potoana voatondro ny lalam-panorenana mazava ho azy zany ka eo ampiandrasantsika ny fiatrehan'ny gouvernemanta mivatana am'ireo asoloam-bahoaka fa lay zany na tsy zany anko dia ao anatin'ny fanolorana sosikevitra ianko reo solombavam-bahoaka zany ny amin'ny fanatsarana ny tontolo-pifidianana zay tokony ho tanterahana amin'ity taona ity ny taona resantsika 2024 mba hiatrehana ny 5 taona manaraka indray zany ho an'izay mpitondry hitantana amin'ny firenena ao aoriana ny 7 janoary 2024 ka raha ny fantatra araka ny tsy letsofina maro samihafa dia isy ny proposition de loi zany makasika indrindra ny resaka firafitry ny seni ary isy ihany koa ny proposition na amendement zay marimarina kokoa hoe proposition na amendement na le voalohany teneniko teo zany ho an'ny lalàna mifehan'ny seni eo amin'ny firafitry ny seni sy proposition na amendement zany na tolo-dalàna ho amin'ny fanitsina zany reo andininy samihafa zay mifehan'ny lalam-pifidianana izy io dia hoentina solombavam-bahoaka maromaro ihany koa zany zay eny anivo ny anteny mera eny rehefa tonga ny namana solombavam-bahoaka amin'ny fotoana mampety azy ary rehefa tafapetraka eo anivon'ny anteny meram-pirenena zany volavolana fantsina amin'ny lalàna feny fifidianana sy lalàna zay mirakitra indrindra ny fandrafetana ny senisy zany sy ny fomba fiasa hitrehana ny fifidianana ho avy eo dia ho tanteritsika eto amin'ny fandarina miara-manonja izany zay tsy mba hahatopotra amiono atsika rehetra zany efa dingan'ny fanombohany zany hoe hanatsara ny endriky ny fifidianana antsika ary mbola tratra ho isika zay fanatsarana izay raha toka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena isika amin'izao fotoana izao satria zany fivoriana ny anteny meram-pirenena izany raha toka misaina mandinika ary afaka mieritreritra ny mahasoan'ny Madagasikara reo solombavam-bahoaka na avy amina vondron'izy izy na avy amina vondron'izy izy dia tokony hisaina tsara ny am'izay hoe betsaka ny adevitra tokony hanatsarana ny tontolo-pifidianana ho avy eo miainga avy any amin'ny rafitry ny seni miainga avy any amin'ny code électoral na ny lalam-pifidianana ihany koa de izany mahatsara n'le hoe azo itikevitra tsara ity resaka volavolam-pantsina zay hoentin'le solombavam-bahoaka am'ireo volavolan-dalàna roa samy hafa reo zay hitondrana fantsina ho isika na proposition na amendement zany ka andrasantsika ny fivoarana zay vaovao zay ho tanterina amintsika efa dingana makany an'le hoe fanatsarana le système électoral eto Madagasikara tsy ny code électoral ihany no adevitra eto Madagasikara satria raha miresaka code électoral tsika mazava ho azy ny ao anatin'izany resaka plafonnement vola ampiasainy reo candidat mazava ho azy ampiasaina ao anatin'izany ihany ko reo loharanom-bola hitsirihana an'izay mety loharanom-bola zay hitan'ireo candidat indrindrandrindra ao anatin'ny fotoana ny fampelezakevitra fa ao anatin'izany ihany ko ny fomba fikirakirano lisy-pifidianana io ny kara-pifidianana ny fomba fametrahana an'izany lisy-pifidianana zany ho hitany daholo be mandritra ny vanim-potoana zay mialoha sy mandritra ny fifidianana ka mba ho tazan'ireo vahoaka mpifidy eny anivon'ireo birao
pokotany na birao pokon'olona samihafa mialohan'izay fifidianana zany na tsy mifanalavitra amin'ny birao fandatsaham-bato zany fanatsarana fifidianana daholo zany rehetrarehetra izany sy reo zay mety tontolo manodidina azy amin'ny hoe fahafahan'ireo diaspora mifidy ahoana no ahafahana maome zo ho an'ireo voafonja araky ny nambara ny fitondram-panjakana ka ifidy sy ireo fomba ahafahan'ireo tompon'andraikitra samihafa zay terena am'izao fotoana izao miainga avy any vonivonon'olole fotony any am'ireo vonoboaka paritra itsinjara-pahefana sy ireo ratsana samihafa zay mifandray mivatona ny fanjakana kanefa misy endrika fanerena am'izao fotoana zao dia ny fanatsarana zany ao anatin'izay hoe lalam-pifidianana zay de fa zava-dehibe indrindra moa ny fanatsarana ny firafitry ny seni am'izao fotoana izao de reo fitambaran'ireo efa mandeha makany am'izay systeme elektorala zay ny any sisa tavela angambana dia ny ACC zay mpamoaka ny didy zany hoe mpamoaka ny valin'ny fifidianana eo amin'ny fifidianana filompinina fifidianana solomamboaka na sénatorial fa fatatsika moa ny fifidianana communal sy mpanolotsaina dia eny anivon'ny tribunal administratif no mamoaka izany ka mbola azo edikevitra amin'ny ao arina na ao anatin'izao fivorina zao enko ny mikasika ny ACC zany hoe efa misy zavatra azo aroso zany am'izao fotoana izao tsy voatery endrasana tetezamita fa efa azo aroso ao anatin'ity fivoriny anteny meram-pirenena ity mbola manana 50 andro anoany ahafahana mijery izay ny rehetra ankehitriny akasitrahany re solomamboaka zay nitondra an'izay volavola mpantsina zay everitsika fa misaina re solomamboaka ambony na avy amaronisy araka andinika an'izay tombontsoa ambony firenena izay satria ny fananana seni madio fananana seni zay tena afaka iantoka fifidianana ara-dalàna ny fananana seni tsy miandana na amin'izana amin'izy ny fananana seni zay mampiasa ny fitaovana hiatrehana fifidianana na araky ny lalàna na ara-bola na amin'ny alalan'ireo kirakirana lisy mpifidianana na amin'ny fomba fanatanterana am'zany am'ireo olona zay hiandraikitra izany mba ho azony rehetra antoka de miantoka amin'ny fangaraharahan'ny fifidianana sy miantoka ihany ko ny fahadiovan'ny fifidianana sy ny fifandimbiasa-pahefana ho avy eo amin'ny taona 2024 efa dingan'zany ho isika fanotanjona dia ny fahavitany zany rehetrarehetra izany hatrany amin'ny ACC zay mba hirarina de hoe hanana an'izay tena voamera mahaleo tena amoaka an'izay valim-pifidianana zay na ihany ko fanatsarana eo amin'ny fomba fiasan'ny ACC tsy isika no miresaka an'izany fa efa nitondran'zany fanamarian'zany ihany ko ny teo anivon'ny voniny Europeanina reo fiarahamonim-pirenena maro zay efa nilaza ny fiahahiny any amin'ny akabeany indrindra ny vononantoko politika maro samihafa ny am'seni sy ny ACC sy ny fomba fiasa zany ka irariny izany indrindra ihany ko teo anivon'ireo société civile de efa nitondra fanamariana maro be momba ny vola ampiasain'ny antoko sy ny vola ampiasain'ny candidat samihafa manko zany resahako izany ny amin'ny vola ampiasain'ny antoko zay misy mihitsy ny komity mitsangana rehefa fifidianana tahaka izao manara-maso am'izany vola ampiasain'ny antoko zany sy ny vola ampiasain'ny candidat mba tsy hiopapany zany ka tsy ampitovy heritsika n'ireo samy candidat zay hiatrika ny fifidianana indrindra ny akaiky amitsika de fifidianana filompinena koa ararotsika zany firesana izany amin'ny hoe goavana ny fahazona ny vaovao tahaka izany am'terinandro ty dia tsy maintsy voatra zany de hotaterina amitsika mpanaraka ny fandanana miara-manonja eny misy ainko vaovao zay hoe teo anivon'ny serasera ny anteny meram-pirenena zay miankina indrindra amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny amin'ny hoe fahaverezana finday fahaverezana solosaina zany hoe ny écran miaraka amin'ny unité centrale rehefa miresaka solosaina manko dia eo ihany lay hoe écran fa ny unité centrale ny tena zava-dehibe satria any anatin'iny daholy lay document na fichier rehetrarehetra zany ka raha ny serasera ny teo anivon'ny anteny meram-pirenena zay miainga fa teo amin'ny filohan'zany anteny meram-pirenena zany de hoe nisy ny fahaverezana finday nisy ny fahaverezana solosaina sy poketra ho an'ny filohan'ny anteny meram-pirenena antonjavatriny zany tao anatin'ny serasera na afataratsika fa hoe nisy niditra nitranony tsy fantatra zay antom-pidirana tao tsy misy fahavakisana nefa fa fahaverezana nisy zany de tokony hanokatra fa nadiadina avy atrany na ouverture d'enquête d'office satria lehibe anandro mpanjakany reny olo reny solomavambahoaka reny olo reny ary mety isy
zay document hoe confidentiel na hoe conversation confidentiel ao anatin'zany rehetrarehetra zany tsy fantatsika fa ndraindray rehefa mandinika lafizavatra ohatran'zany dia ohatry ny hafahafa ohatry ny manahirana be ny any amin'ny hoe fahahoana ny fomba fiasan'reo service miantoka ny sécurité na filohan'androm-panjakana ny GDC na ny garde de corps ahoana ny fomba fiasana sécurité sinsisa kanefa izy moa apetratsika am'zany hoe ny andraikitra tahaka izany de anjara mpitandro filaminana sy onivony tontolo mpitsarana tahaka izany ihany ko solomamboaka iray avanitsombe zay nilaza fa nisy fahaverezana finday vaovao nitranga daholo zany de resahantsika fa vaovao nisongadina rina efa rehako ihany resahandrina azy za moa mbola teny andalana satria ho an'ny adidy amanandraikitra fantatrareo tsara fa mifandamina tsara zay siriny eto rehefa mandeha ohatran'izao ny fandaminana mifandarana dia mitondra am'izay fandaminana izay eny ary ny tiako mariana kely aloha satria misy tsezazeza tsy aritra ihany zay ho resantsika ny lafiny tsy fandripalemana dia mitaraina mikaikaiky mihitsy mivaoka ery androndra ampamantanana fantatsika rehetra ny lalana avaty akadimbaoka iny de mandalo an'le dameta aloha indry inona no mitranga ka misy ale von'olona tamina mpitondra moto de misy fanafiana natao tamina toeram-pivarotana de amin'ny enina riva zany de tena mangina eny ampamantanana eny nefa de tena hoe tanàna anisany vezivezen'ny mponina maro misy terminus na taxi be mangina satria tena matahotra ny mponina maizina ny tanàna fa ambonin'izay tsy misy mpitandro ny filaminana eny androndreny zany mandrindra n'izay filaminana zay de tena mijaly tena mitaraina mponina hoe ahoana satria saiko isan'andro zany zavatra nitranga zany erina amin'ny enina rive zany endrika fanafiana maro samihafa zany ary lasa ohatrany hoe fatahorana ny fidirana sy fivoahana ny trano aorinany amin'ny enina riva fatahorana ho an'ny mponina eny androndra ampamatana sy mandidina amboibareny fa ny fidirana amin'ny trano ihany ko aorinany amin'ny enina riva de lasa fatahorana ho an'ny mponina eny am'zany toerana izany ka hanairana ny tompona andraikitra misahana ny filaminana mba hijery akaiko ity moa zany de généralisé ity resaka tsy fandripalemana ity mandrerina Madagasikara misy mihitsy moa mpikambana amina vondrona sivily fiarahamonim-pirenena zay napita havatra tamin'ny filohan'ny repoblika mba hijerena akaika am'zany resaka tsy fandripalemana zany ary eto ny resantsika hoe manana tompona andraikitra telobe zao misahana ny tsy filaminana eto Madagasikara ao zany ny ministère de défense sy ny défense nationale zay eo ambanin'ny fiarovana zany ministère de défense nationale zany ange ny fiahiny marimarina kokoa ny secrétaire d'état misadria ny gendarmerie pirenena de misy ihany koa ny ministère misadria ny sécurité publique na ny police io zany telobe zao miandraikitra ny tontolo ny tsy fandripalemana fa mbola tsy ahitam-boka tsoa ho an'ny eto Madagasikara de manaitra zany tsika hoe tsy natao iambina ho an'ny mpanohatra sy ny filoham-pirenena maro karavalomanina ihany fotsiny ianareo ka hisakana na ihany ko hampitahotra na ihany ko tsy amela am'izay mety ho fanehoan-kevitra sy izay mety ho dialian'izy ireo fa tena manana andraikitra ianareo mpitandro filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fanainana satria zany ny devizy tsy maintsy hijoroana ary mazava be tandrazana sy ny lalàna zany hoe sady mijery zay mahasoan'ny tandrazana fa mijery mifampiarina ny lalàna araka n'izay tokony izy mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananana fa tsy ny androm-panjakany irery ihany na ihany ko reo mpandrara mpampiasa vola sy reo orinasa lehibe rina satria rehefa mahita anao mpitandro filaminana matetika amin'ny akabeany de lasa miandry trano nangetroka lasa miandry orinasa nangetroka nataon'le mpitandro filaminana fa le vahoaka zany zay tena manan-karama satria tsy ireo ngetrika ireo ihany no mame vola ho an'ny mpitandro filaminana zay ahafahan'izy ireo manatsara ny asana satria fantatra fa tsy morona ny andraikitra zany mpitandro filaminana zany fa ho an'ny vahoaka mangitrika justement misy miandraikitra zany orinasa tsy miankina fa le mpitandro filaminana mihitsy tokony hame antoka ho an'ny vahoaka malagasy satria zany ny ambaran'ny lalam-pandrenina tena mame antoka hiaro reo vahoaka malagasy fa lasa tsisy pirahara satria tsy manam-bola ve le vahoaka malagasy resy ve le vahoaka malagasy mahatra ve le vahoaka malagasy raha ny feo mandeha ny anivon'ny fiarahamonina riny
de tena leo le vahoaka am'izao fotoana zao, leo tsy fandrimpahalemana, leo de lestazy, leo fantrana, leo amin'ny fiakarany vidim-piainana, leo kolikoly, leo langalainga, leo fiarahamonina maloto fitaka zavatra iainana eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Zany leo fampanantenana bokaty, leo asa tsy vita, leo amin'ny lafiny marobe le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao, leo vidim-bokatra tsy miakatra maro fa mitaraintsika, mitenitsika satria tsika moa azo lazaina ihany fa maso ivo mpitondra n'le hevitry mivahoaka araka mampahandehandeha atsika ny vo fiarahamonina fitenindrina foana ny hoe mpanao gazety mandehandeha, fa misy olo mamboaka ihany koa miaraka amintsika eto, misy mpandretana politika ihany koa miaraka amintsika eto mahita an'izany fa tena leo le vahoaka malagasy, leo le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao, mafy loatra le mahazo an'le vahoaka malagasy. Zay no andrandrany rino hoe ataovy rangaha le fifidianana, aloha mijery an'le 6 mois ambony de manao fandaminana aingana tsara tare, toy zay mbola hitady roa taona hafa ka mbola haniplakôly ndray hanosora ny reto olona reto ny fitombelana hipetraka am'le seza zay efa tsy tokony hipetraha antsona, na hanamafy lakôly ndray am'izay mety ho seza am'grodina na miparikekisany reto olona reto, fa fantatra fa efa tsy mandeha am'izay loany intsony le fiainana firenena am'izao fotoana zao. De tsy kakitsika satria isan'andro moa misy skandala, misy zavatra maro samihafa tahaka n'izay risahana am'izao fotoana zao momba n'lay hoe lalaon'ny nosy tandrametaka maimaika tsy tapa-kevitra. Ty zany vao tena nino an'le teny arina hatram'izay manko ohatrany hoe fomba firesaka fotsiny hoe fety tsy tapa-kevitra, fomba fiteny fotsiny le ohatrany hoe karaoke tsy tapa-kevitra, inona koa moa ohatra ohatrany hoe fifidianana tsy tapa-kevitra, fa ity zany tena jeu des îles tsy tapa-kevitra ty. Anao tsy anao tahaka ny fomba nyresahantsika hatram'izay faona hatrany hatrany aminy hoe efa tamy 2019 vatany vao nanao fianianina Andriamatoa Iany Rajoelina de efa nieritreritra fa tsy maintsy hisy feptaona fahafaran'ny fahatapera mandany de tsy maintsy hanomana fifidianana izy 2023 mba hahafahana mametraka filoham-pirenena vaovao na ho iziny eo na tsy ho iziny eo. Fantatra aloha zany de faniriny rehetra tsy ho izy tsoniny eo satria tsy zaka n'le mitatana firenena, dikan'izay tsy maintsy misy fifidianana ho atao 2023 fa hatram'izao meko tsy meko na le datim-pifidianana na le voletrehana fifidianana na ny fomba nondrana fifidianana zay manao système mahazo olo le fitondrana tombony amin'ny fikarakarana sy ny fomba hampandaniana ndray an'izy ireo. De ohatran'izany le endriky les jeux des îles am'izao fotoana zao. Tamy 2019 rehefa natao les jeux des îles tamy Maurice nandray anjaranjany Madagasikara, fatatsika ny situation tam'izany nanahirana. De efa fantatra fa 2023 dia tsy maintsy ho tanterahana Madagasikara ny lalaon'ny nosy. De misy fierté nationale zany, misy fierté internationale zany hoe tsy maintsy tanterahana. Inona zany zavatra tokony ho ataotsika manoloana izany? Raha ohatra ka ny confezesy na ny CGSOI natao ambany zavatra, za tsy teny hoe mba hafahafa fa ozy aho hoe tsy manana lanja mavesatra noho ny jeux des îles zany satria manodidina 4000 eo ny atleta miatrika jeux des îles amin'ny akapiany ary fierté à Madagasikara zany hatram'izay. Marina tamy 1979 tamy 1979 nisy ny jeux des îles voalohany rina teto Madagasikara de zao isika tam'izany fotoanandro izany dia mametraka mazava tsara fa lay resaka fifandraisana fanatsarana ny fiarahamonina tato anatin'le ranomasimbe any ary le resaka inona moa zany échange, resaka socio-culturel, fifanakalozana socio-économique, zava-dehibe zany ary mitarika zany am'izay hoe transfert izay amina resaka compétence sy amina resaka professionnel. Fa am'izao fotoana zao le izy ohatrany hoe ambinambin-javatra le izy. Raha mijery sika nandraisan'ny Madagasikara ny jeux des îles voalohany no tanterahana tamy taona 1979 rina natao teto Madagasikara, de mijery am'le endrik'ilay sary famantarana de mahita ianao le muré tsara be, lay mampiseho endriky Madagasikara mitsikitsiky tsara, vonona tsara, io izy io
hiatrika ny azakazaka, hiatrika ny fifaninanana. Ary raha mijeritsika tamin'izany fotoana an'izany satria nananganana komity mpikarakara mihitsy ny izy rina, comité d'organisation, ary tena mifatohany fitondram-panjakana mihitsy ny fomba fikarakarana azy tamin'izany. De nanana ny village de GT ny Akorondranotsika, namboarina ny kianja ny Tafony Mahamasina, namboarina ny kianja Mahamasina, namboarina ny kianja Alarby, namboarina ny ANS, namboarina reterina rehetra ahafahana mandray sy mampiseho ny laza Madagasikara. De tena hoe vonina Madagasikara andray n'izany jeu des îles zany. De ho tsy haivonay sy faly ary rina amintsika eto. Sombokira kely fotsiny, sombokira kely fotsiny zay hira natao ho retonina ny finidiny Madagasikara amin'izany lalao nosy andian'ny fahatelo ny tanterahana tamin'ny 1770 zany. Fa tena endriky fifaninanana mihitsy natao mampiseho an'ilay fahavonona Madagasikara mandray rina, fa mampiseho ihany koa lay fahasamihafanao anatin'ny firaisan-kina zay anisan'ny devise ngezabe napetraky ray mpikarakara ny lalaon'ny nosy zay nanomboka tany amin'ny taona 770 ho an'ny ankizy aty aorina no andefasantsika nyity ao anatin'ny ray minitsy raha be indrindra faly satria efa manakaiky ny fotoanantsika. Iny ataontsika le retour falazavady, ataontsika kely fotsiny hoe fiverenana ho an'ny lasa rina mba ho fantatra ny tanora taterony satria nisy fifananana misy ngina atao tamin'izany, fifananana ny logo de fifananana ho an'le hira nalaza tamin'izany Herinaivo, izy moa Herinaivo Goteliba. De nafinaritra meno an'le hira de hitantsika tena nanomana taona an'le malagasy tamin'izany, le Madagasikara. De ohatra n'izao ndray rehefa nandray an'le andehan'ny fahafitotsika tamin'ny 7 sy 1000 ity ny endriky ny sary zay safidiana tamin'izany satria tsy maintsy manao fifaninanana mba hahafahan'ny rehetra mandray anjara ao anatin'izy. De ohatra n'izao ny endriky ny sary ndray tamin'ny 7 sy 1000 hitantsika io le izy ensemble naturellement. Jeu des îles ozy izy de leçon indien 2007 de nitanterahana teto Madagasikara, mitsikitsiky tsara mihitsy le mascotte tamin'izany, mampiseho endrika ravinala io manko satria mbola ampy sakafo miaraka amin'ilay jiro olympique zany. De notsika kely ny sombon'ny hira tamin'izany fotoanan'izany. Ny auteur compositeur an'ity hira ny jeu des îles 2007 tia dia Njakatiana Bemiray ny titre tamin'izany. De atsiarovantsika n'ilay mpira mahafinaritra malagasy zay nikiala azy. Ray minitra eo angamba falina be indrindra ihany koa tamin'ny andro Filomar Karavalomanina no nanatanterahana azy ty. 7e jeu des îles de l'océan Indien, Madagascar 2007. Du 9 au 19 août. À nous les jeunes, de faire des
azafady kely fa iny le tam'izany tadidiny rina tsara iny a tadiditsika rehetra tsara 2007 mampiseho endrika firaisakina le izy ary tsy misy tam'izany amina hoe ndao anao fikajiana politika manokana fa zay misy le esprit izy hoe mila seho le firenena mandray azy misy image Madagasikara babeny iny fa misy ihany koa fahavonona Madagasikara fa eo le fifanankalozana ara-kolotsaina ara-panatanjahantena fa mitaky performance ihany koa ary falo ny tanora malagasy hiatrika an'izany jeu des îles izany 15 épreuve iny vakiko le izy 1979 telo amby folo no taranja ny faninanana fa tamin'io tsika tsy nandray anjara satria tamin'izay ny fonona ny jeu des îles taizany nanaovana azy tany la réunion 1985 telo ambin'ny folo ny taranja ny faninanana tany Maurice natao 1990 io le nalefatsika tamin'ny voalohany 4ambin'ny ny taranja ny faninanana dia teto Madagasikara nanaovana azy 1993 telo ambin'ny ny taranja ny faninanana tany Seychelles nanaovana azy 1998 enina ambin'ny ny taranja ny faninanana tany iny la réunion zany hoe miverina nandraindray la réunion tany Saint-Denis tamin'ny 2003 telo ambin'ny ny taranja ny faninanana tany Maurice nanatanterahana azy 2007 teto Madagasikara 5 be zao nitaranja ny faninanana teto Madagasikara nandray azy mazava ho azy tamin'ny 2011 dia 12 nitaranja ny faninanana tany Seychelles no nanaovana azy ary tamin'ny 2015 4 nitaranja ny faninanana tany Maurice no nanatanterahana azy tamin'ny 2019 4 nitaranja ny faninanana Maurice ihany koa non tany la réunion 2015 fa Maurice de tamin'ny 2019 de zao zany 7 satria telo amby 20 nitaranja tokony faninanana araka mifanapahana teo ampikiarakara nylay lalony nosy de 7 zany no azo nraisiny Madagasikara no niendriky nylay tsy fahafahana manatanteraka izany maximum zany dia tany la réunion satria tamin'ny 98 4 de nanarakaraka azy 2007 5 fa tsy mihoatra ny 7 eo foana hatram'izay zany taranja ny faninanana fa tateorina vao nitovanana le izy de tafiakatra 3 reny de tsika moa zany tsy afaka nandray mihoatra n'izay nraisina na de efa nitapahany le teo anivon'ilay komity ny international n'le lalao ara de tsy afaka nandray Madagasikara zany ny infrastructure tsika ihany koa foy de foy kely de kely tsy ampy ary tsy afahana aty am'lay hoe efa fandrosoan'ny teknôlôjia mondialisation na globalisation tsika libéralisation no mitady emotra le fomba fandraisatsika nle izy satria zany misy taranja zay atao hifananana andranomasina na manamorona andranomasina tsy azotsika atao ty raha larika sy ny resaka voile sy ny retretra ny beach volley consort tsy azotsika atao zany ny taekwondo moa zany tsisy asa miboxa vehivavy ihany koa sa inona tsy azotsika atao zany nefa everitsika rina fa tokony azo raisiny zany raha ohatra ka le fideadeka le fitondram-panjakana ty de kaka ihany tsika moa kevikevy ihany raha ny sary miparitaka lay délégation iraisam-pirenena ny Ramasimbendy ihany rehefa mijery an'ilay fotodrafitrasa tery amin'ny gymnase gouverneur Korondrano teny amin'ny reto le fahakovina inarany ao an-tsainy dadato Mauriciana sy ny Seychellois tamin'ny tony fa zao le sary indrindra ihany koa nandalo teny amin'ny ANS ty moa le miparitaka be ty ohatra mampiseho fahagagana le humeur manko de ohatran'izany ihany koa le nandalo azo adika zao endriko zao tsika mpanao gazety mahay mandika an'izao mihitsy zay indrindra de tony le nandalo tao amin'ny ANS sy ny rehetrarehetra zany bon eny de eo am'izay zany tsika rina zany le hoe aiza zao le piscine olympique fa fotoana zao tokony hanaovana an'izany andraisana an'ilay jeu des îles tsy navita nareo ho an'le mpanohana an'le fanjakana ny aminy hoe navita kianja manara-penitra be da be aiza zao le izy firy am'ireny mba ahafahana mandray am'le jeu des îles to le gymnase couverana Korondrano nataon'le mpitondra teo aloha ihany zay nylazaina fa tsy nanao niny iny natao anatin'ny 10 taona riny no mbola kojakojaina handraisana any reto raha tsisy an'ireny zany de inona nandraisana an'le jeu des îles ANSP flou zay natao olympique misy le izy reny tsarotsika indrindrandrindra atao rina francophonie ohatra ny voadingatsika manko le francophonie fa nafinaritra ihany koa nge za francophonie zany ny village de jeu tamin'ny 2007 te tsy alarobiny nanaovana azy fa iza ny village de jeu am'ty asa any amin'ny hôtely
tamin'ny 2007 zany Armad zany mbola sponsor officiel ny Jeux des Îles niaraka tamin'ny Orange niaraka amin'ny banque tany Maurice de teo ihany koa ny vonona sagoavana tia koa tamin'izany fotoanandrany nanao an'izany sponsor officiel zany zany tantara basket tantara basket riny naeno an'iny mihitsy ahako fa zao ohatran'izao le izy rehefa tsara zany le leadership n'le mpitondra ary rehefa tena niomana zany de misy résultat le izy ity ny tableau ana médaille tamin'ny 2007 tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana nandraisantsika am'zany lalaonosy zany alors resahana le izy io izy izy le tableau suivant izy présente le bilan par nation des médailles obtenues lors de ces jeux de masava tsara mihitsy Madagasikara ny voalohany 530 ny total médaille azontsika ny 100 am'ireo volamena ny 7 volafotsy 4 alimo faharoa la réunion 7 ny volamena 7 ny volafotsy 7 ny alimo 4 sy 200 zany no total fahatelo Maurice 5 volamena 5 volafotsy 3 alimo 3 am'zato total neny Maurice Seychelles ny fahaefatra 5 volamena 7 volafotsy 7 alimo 7 total fahadimy Comore ray volamena 9 volafotsy 7 alimo 2 total Mayotte no fahenina tsisy afatsy alimo 4 ny azony total ny 4 Maldiva mosy nandraindrara zay le izy de ny am'ty ahoana zany ka tsy haitsika le izy tsy le mandray anjara ny zava-dehibe fa mandray anjara de mandrobaka satria raha ohatra ianao ka mpandray an'le fifaninanana kanefa ianao gisitra na fahadimy na fahaefatra na fahatelo na mbola faharoara de hafahafa ianao mila mandresy zany mila manatratra ny score iny satria larana voalohantsika tamin'ny 2007 dikan'izay motive ny boakely sy ny sipakely sy ny tanora tam'zany niatrika Jeux des Îles 2007 tsaroko tsara ny ainga avany ambala manasa raha sy diso lay jiro olympique an'le Jeux des Îles raha sy diso ny fitadiko Bamonika atleta mpanao basket ny mamiratra Madagasikara no nandray azy de nandeha nijanona isaky ny lalina samy hafa le izy atra Brickaville tonga tamin'ny Kianjabe Mamasina rina de nanao ny fifananana fahafolo ka hatramin'ny 7 ny volana aogositra ve satria manodidina 10 andro foana ny lalao nosy de afapo ny mpikarakara afapo ny mpandray anjara indrindra mandritra zany fotoanandro zany izy dia mandeha tsara manandrana n'lay le gastronomie malagasy le sakafo gasy hoany zay mihinana henakisoa Mauricianina sy ny Seychellois ndraindray tsy mihinana henakisoa de mihinana an'le ravitoto gasy tsara sy henakisoa hoany zay tsy mihinana an'izay enombritra mihinana tsara mihitsy am'le vary aminanana malagasy ny saucisse gasy mivimbivimbina tsara mihitsy la asa tanana malagasy ary mazotozoto mandehandeha tsisy délestage tam'zany nareo mpanentsika Andravalomanina marika io tsisy délestage tam'zany antoto sécurité tsara mandeha naizanaiza le ary mazava be tam'zany afaka milipalipa tsara mandeha satria vao maîtriser resaka fanendahana sy ny sisa tsisy voendaka tam'zany tsisy mpanendaka mpanendaka fa tena miasa tsara ny fitandrona ny filamina ary ny aina tsara moa ny vahoaka tsy hoe tsisy sakafo raha tsy manendaka fa tena azo isaina amin'ny mpanendaka zany ny zavatra ny ainana teto zany ary misy komity mpikarakara de ny komity mpikarakara no manao fifananana ho an'ny logo manao fifananana am'le hymne an'le jeux za tsy te antany tam'ty nisy sa tsisy fotriny tsy nahititsika rina mitendra zareo misy hono eny de mbo mody ekekeny eo ihany zany fa nahavarianatsika de hoe misy asa tanandramo sekely marobe ao anatin'le hira sy ny sisa de tsy natoriandro de za moa tsy te hiteny zavatra tsika koa tsy te andefa n'le hira fa any amin'ny tambajotra any rina le izy aloha de ozy hatramina mpanakanto ara zany sy ny rehetrarehetra de nivoana créativité ambany be le izy tsy mampime
zay fotsiny fa tsy tehiteny zavatra betsaka tsika zany fa de zay le izy a ny sasany ray miteny mpanakanto hoe ohatrany eo am'letina anaovana an'le hira nalaina de nikapohana le atody eo ambony lapoaly de navadika de azo alina fa mila ny asana saina satria misy fifangaroany zavatra marobe le endrik'ilay firenena mampiatrano misy fotikevitra fotikevitra ny zavatra tiany aseho akoatran'izay lay fandraisana am'lay sehatra iraisam-pinena sy lay fa ina moa zany fa azo tony le mpandray anjara eo amin'ny sehatra iraisam-pinena hiasika an'le izy fa tsy karazana sary atambatambatra jerevy tsara mihitsy zao ny clip 90 2007 a misy motivation ambony be mihitsiny misy tena hoe inona moa zany tehitenen'izy tia fa tsy tafivokako am'le fitely izy tena initiative sy fierté an'le vahoaka zany jeu des îles zany ie tamin'ny 90 akoatra mofokatsaka ohatran'ny mofo gasy hoe jeu des îles fa zay alainao rehetrarehetra zay ne natokan'iny jeu raha sy diso tam'izay ministra be mananjara son be mananjara no nandeha naka n'lay afo tam'izany fotoanandro zany tam 90 akitsika ny azakazaka nandeha naka aniniko tena le vahoaka mihitsy niarany entana ny etsika de tena vomiodina ianao jeu des îles vomiodina ianao jeu des îles 2007 ohatran'izany 97 ko moa tsy resahantsika etsony ny francophonie fa ty oa zany le izy zany de vao mandeha moa le izy karakaraky ny tenenan'le ramsey an'le izy koa moa zany de lasa ohatran'le hoe eny e mety hoe manana an'le conception am'le façon izy fa tsy ira propagande ke ty ramsey tsikitsiky reo fiarakotomara tsy abadika fitaratra tsy ira propagande ty ary tsy ira fanokanana amina resaka fotodrafitrasa kely riananany ery ty fa mampiseho an'le endrika eo misehatra iraisam-pireneny ty zavatra atao ty ny mazo Madagasikara mibabeny ty fa io moa efa mahazatra an'le ramsey foana le hoe izy ny teo professeur andraindray mikaroka fanafody momba ny covid sisa de mampiseho amin'iny de zao ny resaka taro ny resaka fanafody de zao de izy manazava scientifiquement an'le raha fanafody eo zadrala docteur arsa professeur ramsey ty de izy koa moa mahay momba ny resaka travaux publics carotage ny resaka hoe zavatra izy de izy koa manampahaizana momba ny angovo satria 400 mégawatt 800 mégawatt ny angovo entina satria ny rehetrarehetra tsisy navita ale voara rehefa andehandela izy lampe solaire scobraka ino ny zarainy au lieu de 800 1200 mégawatt ka le ramsey je sais tout vary ro taona vao miakatra rendray efa tsy fahaizan-javatra ny 770 dadabe tsy ranana raha salama to hoe nakidita le izy etrany hoe tsika zany mba resaka an'izany ahoana moa ny tsy hafalantsika hoe andray an'le lalaonosy fa lay zavatra organisation de tsy organisation le araky n'le tokony andrasana zany tsy le resaka fierté sy le resaka tena hoe inony ty le fahavonona an'le olona hiatrika azy rina ny an'lareny eo nge efa nisy an'le taranja anankiray ny omanandrareo de zay fa lany vola lany fotoana tsy atao le izy inona zay moa le taranja fa mbola mandamina kely azy ako fatria misy maromaro de tsy tiako overiny sasany zany le izy io de ampitsapananao fotsiny hoe atraiza ianao professionnel atraiza ianao manna initiative atraiza ianao manna volonté ohatr'izay keo le fikarakarana fikarakarana fifidianana ohatr'izay mila professionnalisme io fa tsy amatera ery ananiny ery tsy zavatra mandehandeha ho azy misy zavatra manka oto anatin'ny saiko ato ohatran'le autoroute vita fitokanana nandrava tambarin'olona zay vao anao fanadidina momba ny tontolo iainana sareto mandeha mialohan'ny omby ny tafitrano mialohan'ny fototra de eto ndray te ampiseho zany ramsey kely consort mipiaradia amy fa tena amilay favy de vo mivoaka le hira tonga de nanaovany olona fimeza hatramin'ny artista hoa hatramin'ny artista karaza maro vo mijery an'izy de mipilalao sary moa zany amina resaka clip e consort sy ny sisa sy ny karazany de vo mijery an'izy de mebe
tsy te hiteny resaka saina tsy te hiteny resaka inona soratra firaisakinina sy ny rehetrarehetra fa zany afaka hitsarana antsika le izy hoe ndraindray tsy mampiseho an'le endriky le tanjaky le firenena le izy efa mahatra loatra le firenena mijaly le vaoka malagasy leo de aty an'le fikarakarana-le lalaonosy tsy mbola mamoaka azy ho manja be zany olana rina am'izao zava-misy zao ka resantsika zany a tsika ndray tsy mba menamena hatramteny a tsy mba matahoatahotra amteny tsika so de isy teny hoe manala baraka amin'ny fomba fanionareo hevitra mialatsiny a zava-misy zany de tantaraina zava-misy zany fa eto ianao zany de gaga tsy stingatsy resaka patsipalasy le tapele main tan tsy ohatran'izany ho a le izy tsy ohatran'izany fa nareo moa rehefa hitsy tenenina am'izany de lazainareo fa mpanenjika tozoro afara fa ilo izy moa efa mivadika le izy zany zao anareo indray ny lasa tozoro afara rina eny ary tsy maintsy ny resahany reny satria resaka firenena rehefa marary de marary daholo ny rehetrarehetra rehefa ohatra hoe afa-baraka de io tsisy hoe ianina fa kofroko ao daholo eny ary mamarana ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany zany nanaraka an'izay fandaran'izay eto moa zany dia mametraka amin'ny fialatsiny ny solombavamboaka Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ny député Alain Ratsimbazaha voafity tamin'ny alalan'ny tima atao amin'ny distrikany Atsimondrano fa tsy afaka niaraka tamintsika teto izy satria mbola makaina kely somary tsy de en forme kely zany fa de mirary fahasalamana sy fivereny ny tanjaka ho an'ny député Alain Ratsimbazaha isika mianakavy namana faniry tena marana antsika le resaka jeu des îles teo a de amin'ny MBS sport zany hoe amin'ny sabotsy zao de resaka betsaka momba an'io lalaonosy io ny mpikirakira ny fandaratsika zany de miaraka am'zoko be ry fiarakotomaharo zany ry fiarakotomaharo zany hoe tsangam-batony zavatra maro be nisy teto an-tanàna zany na tsangam-batony asa fanaovan-gazety tsangam-batony raha misy teo amina fasafasy tsangam-batony nisy tamina fampiofanana sy teo amin'ny setry ny zavatra maro be de tontolo ny fanatanjahantena zay teo amin'ny setry resam-pirenena manakambara mandendeha be any le arsivan-drakotomaharo rifainy de amin'ny MBS sport tsika amin'ny sabotsy zany arina mila miainy tsara am'izay fa na izany naty zany ankaherezitsika aloha zany ro bandikely efa miomana am'izao fotoana zao atao ahoana fa zay ry zalahy fililiny eto an-tanàna leo sika rehetrarehetra fa zao fa kaiky ny fifidaniny miomana tsara ndahoara de zay ny namarana ny fandarantsika raha mirary soa antsika mianakavy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko